Lafalina to klasy to vavy no iarabanantsika rehetra miaraka aminay ato anatin'izao fondarana manokana émission spéciale iarahantsika mampita amin'ny fahitalavitra rahavavy ny ABC zany eo ihany koa ny cultivé amin'izao alina izao ary manasantsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany mpanao gazety telo mirahalahy ihany koa izahay no mandray ny vahintsika ho amin'ity alina ity miaraba manokana isika ny vahintsika Andriamato Roland Ratsiraka izay solomahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny district ny Toamasina voaloha no fantatritsika ihany koa fa efa nirotsaka ho filohan'ny République Madagasikara tao anatin'izay fifidianana ny fanesay sangy tsy lany moa izy hatrany amin'ny taona 2010 ankehitriny vahintsika izy hitondra fanokevitra makasika ny rahapirenena miarabanao tompoko ary misotranao nanaiky nasain'izao fandarana izy tompoko miarabantsika rehetra mijery ny fahitalavitra pravavy rehetra reto miarabanao monsieur Gaspard monsieur Nkadza de monsieur Yves Richard falsiravo ihany koa fampiresaka amin'ny vahoaka malagasy tamin'ny taona lasa nanaovako an'ity farany dia androany ngamba ny tonga ny fotoana anaovana fandrony zay makasiraka indrindra toko araka zany dia miaraka amintsika eto ny mpanao gazety Nkadza Rakoto Manatso avy ao amin'ny ABC Madagasikara miaraba ihany koa Nkadza miarabanao Zakasikara Fensoa miaraba ny Yves Richard eto amin'ny ankaviako eto miarabanao Andriamato filohan'ny antoko MTS Roland Ratsiraka supavoaka Madagasikara miarabantsika rehetra any tokantrano ihany koa manaraka nyity fandaharana ity mazava ho azy fa mpanao politika manano maizy azy no miatrika antsika amin'izao fotoana izao dia goavana no resaka eto na ny votoaty na ny endrika isehoany zany manasanao ary anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany miaraka amintsika ihany koa ny mpanao gazety Yves Richard avy amin'ny Cool TV miaraba ihany koa Yves Richard miaraba Gaspard Fensoa miaraba ny mpanao gazety Nkadza Rakoto Manatso ihany koa miarabanao Andriamato solombavambahoaka ny Toamasina voalohany miaraba antsika rehetra ny antokantrano manaraka an'izao fandaharana manokan'izao tsy dino ihany koa ny miaraba antsika rehetra manatrika ny fandaharana ato anatin'ny efitrano anty ality araka zany dia miaraka amin'ireo pombazy ny mpikambana ao anatin'ny antoko MTS isika ato anatin'ny efitrano ho amin'ity alina ity miarabantsika rehetra izay mpanotrona ato anaty efitrano ihany koa mba afahantsika manomboka an'izao fandarana izao fomba ofisialy dia tsika hitehaka mafy be ho an'ny vahintsika eto plasy Nelohan'ny tena hoe idirantsika ao anatin'ny ady hevitra aloha Andriamato solomahoaka ny Madagasikara toko hoe président ihany koa ianao satria président nantoko mahita an'izao endrikendrika izao misy mpanotrona misy mpitehaka indrindra ny ady hevitra politika dia mba anao tsy haritra kely fotsiny any amin'ny hoe mieritreritra ny amaly ny filohan'ny République ny Madagasikara Andry Rajoelina tao anatin'le ny fanokevitra zay nataony ho an'ny firenena ireny ve ianao ao anatin'izao fandarana izao indrindra raha mahita an'ilay endrika sy fombafomba izay hitanao atao ary miendrika na hoe crédible amaly ny filoham-pirenena ve raha miresakitsika ny atao hoe solomamboaka ny Madagasikara Roland Ratsiraka dimangoapolo taona nanaovako taontsika hoe politika lany solomamboaka koa efa 15 taona lasa aveo be ny tanàna matetika dia efa ministre misy zavatra anankiray tsy miova be dia be zavatra tsy miova amin'ny kabariko dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny firenena io zany tsy tena tsy ataoko somonga io amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny firenena ka rehefa tonga amin'ny fotoana hoe iresahana amin'ny vahoaka malagasy dia tsy maintsy mijoro ny tena azotaontsika amin'ny tena zao dia tonga amin'ny fotoana satria misy ihany koa zany ny ohatran'ny teninao teo fanambara amin'ny filoham-pirenena tena mampalahelo satria feno famitam-bahoaka ary horesantsika aveo tsy afaka mijanona any an-trano tsy maintsy mijoro ary miresaka momba an'izany dia eo ihany koa ny moavintsika takinahoana ny moavintsika manomboka amin'ny taona ho avy anisan'ny zavatra resantsika daholo zany inona no eritreretiny solomamboaka Roland Ratsiraka iova aoriana ny fanehoan-kevitra ao androany efa nanao tahaka an'izao tsika tsaroko tsara ndray mandeha ianao koa rehefa maneho hevitra dia misy zava-baovao foana ambaranao misy document misy dossier fa tsy misy dia hoe inona ny iova loatra fa ianao zany androany manantena inona amin'ny fanehoan-kevitra entinao voalohany aloha ny vahoaka malagasy dia voafitaka zay aloha zavatra voalohany satria betsaka ny
famitana hoa voalaza resaka fotsiny za zao momba ny baccalauréat satria fampianarana resantsika dia hitatsika fa anatin'ny fijaliana tanteraka ny mpianatra malagasy tanora malagasy ary mampalahelo mahita an'ireny olona manala baka anatin'ny labozy ireny tonjato fa 120 tsika zao dia amin'ny fomba ahoana manerana Madagasikara eto amin'ny kapitaly manara-penitra ny zavatra resanao nefa ny ankizy manala baka anatin'ny maizina amin'ny fomba ahoana no ahafako manaiky hoe miteny izy hoe navita sekoly ohatran'izao manara-penitra navita 41 000 ozy izy sekoly sy salle de classe izy tsy miteny hoe sekoly zao nisany fa 41 000 ozy sekoly sy salle de classe nefa jerevanao sekoly manerana Madagasikara 19 000 nisany ary nisy déclaration ny PNUD hoe 19 000 isa sekoly 2021 za zany tsy teny ta remarque avy any amin'ny source tena izy source raha avy any amin'ny gouvernement malgasy mbola tsy dia atokisako fa mpamajoly raisam-pirenena dia atokisako ny source 19 000 ozy sekoly 2021 de 2021 ihany koa namoaka amin'ny fomba ofisialy ny fanjakana hoe nanao sekoly manara-penitra 170 ataoko ary hoe nanao 170 izy isa-taona mandritra ny 0 taona mahery zay manomboka ny 2021 katratia de tsy mihoatra ny 120 zany nisan'ny sekoly vaovao natao zany hoe latsaky ny 10 nisan'ny sekoly tanteraka de nampandroso ny fanabeazana ve izy am'izany latsaky ny 100 namboarinao de hiteny ianao androany nampandroso fanabeazana de niteny izy avy eo hoe 200 000 personnes ozy ny ankizy afaka niditra nianatra faly de faly izy adinony fa chiffre officiel na PNUD 1 300 000 ankizy tsy afaka niditra nianatra inona ny dikany 200 000 à côté de 1 300 000 zany tena izy donc zany manana spécialité Andriamatoa Andry Rajoelina nanotokodina ny saim-bahoaka anatin'izay fanotokodiana ny saim-bahoaka zay Andriamatoa président isan'ny ataontsika hoe ny afanganiny zao fitondrany zao mpanohatra ny isan'ny ambadiky raha ny famohana ny lazatana moa zany reny eny koa sarongotina ny CSS ny mpampianatra apikaroka sy ny maro hafa zay tokoa ve ny zava-misy satandrevaka ny fitondrana tsotro zao ny zava-misy ankehitriny zay indrindra mantsy Andriamatoa Yves Richard tena hoe manana spécialité izy amin'ny fanotokondona ny saim-bahoaka izy mitondra firenena izy misahana ny ministèrany fampianarana ambony zay mikarakara amin'ny baccalauréat izy manendry ny ministre izy manendry ny directeur izy zareo dolo manao zavatra rehetra de hitendray izy hoe misy tsy fahombiazana de avany aminao zavatra mampome ary mahagaga tanao ny zavatra nyteneny indray mandeha ihany koa hoe lalana ozy izy ny camion mahatonga ny simba ohatray enao mahatonga ny lesy tsy mandeha ary resantsika avy eo ka zako zany manipo baolina ny mpanohitra izy satria izy tsy naomby izy tsy nafavoaka satria ny politikany zany raha ny lafo ny fampianarana de tsy fantany hoe inona moa ny laharampamena tsy hainy Andriamatoa Andry Rajoelina zany raha fampianarana resanao dia misy dicton anankiray miteny hoe on peut apprendre sous un arbre avec un bon professeur et on peut réussir. Par contre, on peut aussi apprendre dans une salle de classe avec un mauvais professeur et de surcroît analphabète et on ne réussira pas. Ça nous est afaka mianatra anao ambody kakazo ambanina manga na litchi raha mahay le mpampianatra mety tafavoaka ianao fa raha ianao kosa andeha hianatra anatin'ny sekoly manara-penitra kanefa tsy mahay ny mpampianatra de tsy ho tafavoaka mihitsy ianao zay zany tsy azo hoe fianarana dia voalohany aloha mpampianatra faharoa ny mpianatra fahatelo ray aman-dreny ny mpianatra zany ny fampianarana zay ianao zay vao miresaka fitaovana le maha-olona tsy karakaraina latsaka de latsaka marefo de marefo ny olona rehetra ny ankizy na mandeha mianatra ary mijaly tsy concentré misy ankizy maro ane torana ampianarana satria tsy misakafo e misy ane mandeha tongotra 4 kilometre zany zava-misy zany réalité ny resantsika fa tsy hoe fiction
fa réalité donc zany a tiany le izy a de izy zany anao communication fotsiny ozy ny vazaha hoe poudre aux yeux communication fotsiny zany ataony hoe ino ny ataony zany a misy sekoly manara-penitra vita de hoe nandroso ny fampianarana matosy mamokana Madagasikara meno le fanazavanao a diso laharam-pamiana ve zany le fitondrana satria na tianao no na tsy tianao dia nanao fotodrafitrasa izy fa raha miresaka zany tsika amin'ny Roland Ratsiraka tsy le fotodrafitrasa zany ny olana ny malagasy androany fa zany resanao zany mpampianatra sy Roland Ratsiraka mahay fampianarana eto Madagasikara fa enoy ny mpampianatra enoy ny mpianatra enoy ny ray aman-dren'ny mpianatra tsisy momba n'izany tenenin'Andry Rajoelina zany mitsy na dia anankiray ny azy a tiany a izy manana ny vahaolana ao an-tsaina satria ny azy propagande foana zany hoe izy zany matérialiste ny azy fitaovana dia iny atsarainy lokony orange dia hoe nampandroso firenena azy satria tia misy zavatra vita anankiray donc zay zavatra zay zany tena danger ho an'ny firenentsika satria misy matoko marina hoe hay mandroso ny fampianarana lainga tsara lahatra tsisy mpampianatra afaka ilaza hoe mandroso ny fampianarana fa olona tia ivela amin'ny fampianarana mety eritreritra hoe mandroso ny fampianarana rehefa maheno ny propagande ataony inona zany heverinao fa sosikevitra zany hoe vaolana raha miresaka fampianarana baccalauréat izy ianao zavatra tsotra jerevinao fa ny mpampianatra voatery mpampianatra framany ampiasaina ary fantatrao zany fa tsy mahazo vola normal reny mpampianatra reny ambany dia ambany ny vola donc zany tsy afaka manidrina ny fampianarana malagasy mpampianatra mahay fa ndraindray mpampianatra tsy navita formation mpampianatra tsy amin'ny tokony izy dia lasa miaina ny lanja ny fampianarana miaina ny résultat antsika lasa za zao mandray mpianatra betsaka na universitaire io efa meno an'zareo ianao a tena ambany dia ambany ny voany par rapport amin'ny folo taona lasa na roapolo taona lasa Roland Ratsiraka misy tomoko ivera amin'ny actualité anao ny baccalauréat fiasiko farany teo resaka fampianarana ianao inona zany fanapa-kevitra tokony hoe raisina zao raisina androany inona ny tokony toy an'ireny scandale manodidiny resaka baccalauréat reny amin'ny fandraisany ndraikitra fitoram-panjakana tsy maintsy misy aloha sanction hoe izany natonga an'le osy anjara zareo manao enquête dia manasa azy fanjakana efa misy olona nampidirina ponja 700 tafiditra ao anatin'izany to hoe misy mpampianatra sesesa ihany koa zany ve zany zao zay zany sy miteny hoe fanampin'izay ndre matosolombavambahoaka reny ny teo anivony anteneran'olona isan'ny antso ny minisitra ihany koa hiatrika ny fanadiadiana manahoana tsy namaliny zay raha ny vaovao farany aloha isan'ny hoe ny teo anivony anteneran'olona ny efa nanao communication par rapport an'izay amin'izao fotoan'izao indray endray fa hiatrika an'izay fanadiadiana zay ny ministra tompona ndraikitra manahoana ny fahitanao amin'izay communication samihafa zay tena marina amin'ny fotsy miangatra tsy vaovao moramora io resaka fampianarana io inona ny antony efa voalazako taminareo teo ny ampahana zany hoe efa miresaka fampianarana antsika dia olona zany mpianatra sy ray aman-dreny mpianatra anatin'ny fijaliana tanterako reo olona reo donc zany ny farim-piainany malagasy aloha tsy maintsy ampiakariny le fanjakana tsy maintsy afaka miaina amin'ny tokony izy afaka misakafo ara-dalàna ny ankizy na ny mpampianatra za olona manome cours gratuit isa-taona dia rehefa miresaka amin'le mpampianatra anao tena hitanao mihitsy na le mpampianatra resanao ara me maia isan-taona zany zavatra mitranga donc zany oka zay a ny kopakambava fa enoy ny mpampianatra izy ny tena mahita vahaolana izy mafantatra io inona tokony atao mba hitsinjovana maharitra ny zavatra satria tia misy dicton chinois ndray ty si tu penses pour une année ozy ton avenir plante du riz aux izy si tu penses pour une décennie zany hoe pour plusieurs années 10 ans plante des arbres si tu penses pour un avenir occupe-toi aux izy de l'éducation nationale zany hoe raha mieritreritra amin'ny fiainanao ianao ho an'ny herintaona monja dia mambole vary fa raha mieritreritra ianao a fiainana anatin'ny folo taona mambole azo fa raha mieritreritra ianao noavy ny vahoaka malagasy noavy ny taranaka sy faramandimby dia ataovy ny investissement amin'ny fanabeazana fototra zay le izy ka tsika tsisy ninona amin'le fanabeazana fototra fa kopakambava ekosekoly manara-penitreto dia lokony orange dia atao publicité kanefa ny ato amin'ny tena votoantony ato amin'ny lanjany le mahaolona mihitsy zany a latsaka katereny donc zany tsy afaka hiteny vahaolana ohatry zao fa vahaolana lalina io ary vahaolana maharitra
fa ny zavatra anisan'ny vahaolana mora tenenina fotsiny dia hoe aloha anambola ny olona, aloha ny karama kely ny mpampianatra mba hahafahany mividy zavatra. Aza mena bisikleta izy fa tsisy dikany io, manambany ny mpampianatra bisikleta sinoa tsisy dikany io, manambany ny mpampianatra io. Ny ankizy amena kapa, amena dictionnaire, tsy zany ny vahaolana. Diso tanteraka. Ary tsisy mahasamy teny amin'ny Andry Rajoelina tsy io ny vahaolana. Inona le vahaolana? Vahaolana karakara le mpampianatra mba hay bebe kokoa. Ameo karama tsaratsara izy, mila recette ny fanjakana afana manome vola bebe kokoa ny mpampianatra. Vahaolana kalitao ny fanabeazana. Voilà, zany ny vahaolana, fa tsy hoe ameko kapa ny ankizy, ameko tablier ny ankizy. Satisfait satria nahazo kapa ny ankizy. Mampomena zany, mampomena zany. Tahaka ny isan'ireo miresaka namitahaka ny fametraha-pielana ho setry ny fandraisana ndraikitra. Manoloana le zava-nitranga farany miresaka actualité reny ve ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka amin'izao fotoana izao, sa tsy manantena ninina mihitsy na inona zavatra hovaina ao anatin'ny gouvernement amin'izao fotoana izao io? Efa io gouvernement io na hovainao ary ny olona ka ny politika tsy miova, ny mpibaiko tsy miova, tsisy zavatra iova eo. Efa impirina anao remaniement Andry Rajoelina, tsisy zavatra niova. Donc zany tsy hany le problème. Ministre tsy mahabaiko ninina, ministre tsy manana pouvoir, tsy hany ny problème. So kosa ninam-pitihana Andriamatoa solombavambahoaka ny atontolo ny fampianarana eto Madagasikara, hitantsika ny zava-misy eny anivy ny anjery manontolo amin'izao fotoana izao tsy omena ny volan'ireo mpihatena nomboka ny taona 2024 nefa nidradradratra ny tokony andoavana an'izay vola izay. Io ihany koa ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra izay isany hitantsika raha malala amin'izao fotoana izao miainga ny fitokoana ny etsy, miainga ny fitokoana ny ery amin'taonany maro izay olana izay teny anivy ny anjery manontolo. Hatramin'izao tsy mbola mitondra vahaolana maritra ny fanjakana, inona ny tena antony zany? Tsy laharam-pahamena tsy laharam-pahamena le fampianarana, satria tsy azo mihitsy laza fampianarana eo amin'ny fambandrosoana amin'ny firenena. Io ane raha mijery anao ohatra firenena hafa, misy firenena sasany ne BDB ny lalana vita, BDB ny hôpitaly, BDB, fa mbola tsy mandroso le firenena satria maninona? Satria le maha-olona mihitsy tsy nandroso, tsy nisongadina. Le épanouissement de l'homme zany. Raha vao tsy misepanouira le malagasy dia tsisy zavatra androso, fa ny antsika tsy hoe tsy misepanouira malagasy, tsy mivoatra malagasy, fa vao maika miembotra, vao maika loza. Ao anatin'izay actualité zay ihany marina fa teo ny baccalauréat fa nisan'ny ady hevitra zay natonga ny sopirenena nivoaka tamin'ny fahanginany ny mahakasika ny resaka sopirenena zany ho azy manokana. Bebe ny ady hevitra teto amin'ny firenena ny ara-lalàna, fa bebe ihany koa ny ady hevitra teo amin'ny lafin'ny politika. Iny valiten'ny filohan'ny repoblika, mino fa nahita tsara ianao zanga matsihititra ao anatin'izay atao hoe lafin'ny ara-lalàna sy ny fanikevitra zay. Fa amin'Andriamatoa Roland Ratsiraka zay mpanao politika, pitarika ny toko politika, ino ny tranga misy, io ny article 42, io ihany koa ny valiten'ny filohan'ny repoblika mametraka fantanina tsotra aminao Andriamatoa Roland Ratsiraka. Ianao ve anisan'ireo manaiky ny ilatsany filoha Andry Rajoelina ho candidat izay ambarany maro fa manana an'izay atao hoe nationalité frantsay zay satsia io le dia ohatra mitoaka amin'ny tenda hoe izy mpamita bahoaka frantsay izy ary rehefa nanontanianao izy tsy nahamaly mihitsy hoe frantsay izy sotranao aloha tam'le izy tsy nahamaly mihitsy izy hoe frantsay. Misy taratasy kely anatin'ny paosy koa raha io ny zavatra resanao dia zavatra hafa zany fe dia olona tia mangarahara teny zavatra mazava ny azy raha vo afaka manotokodiny sainy vahoaka izy dia tsy maintsy ataony. Donc zany frantsay izy mazava zany. Ny article 42 dia mazava hoe raha ianao efa mahazo taona ataontsika hoe efa feno 12 taona mangataka nationalité dia mahazo ianao zany nationalité français, zopirenena français. Mazava iny. Va mahazo zopirenena français na dia tonga dia tsy malagasy intsony. Iny zany mazava. Fa nahodikodyny sainy vahoaka hoe misy article 45 milaza fa mila mangataka ianao hoe tsy malagasy intsony. Tsy voakasika an'iny izy fa voakasika an'iny ny olona zay nahazo na hoe mangataka nationalité allemand ohatra
Allemagne zany tsy manaiky mihitsy double nationalité ho an'ny firenena tsy manaiky double nationalité mandaitra iny article 45 iny fa izy te hamitapitaka antsika izy de mody iny resamy fa tsy voakasika an'iny izy fa ny anazy article 42 ka mbola iverenako le fantaniny ary izy manao ahoana no avy manaiky vero no ratsiraka no mbola zao aloha tsika miteny zao ho candidat ihany koa ohatra ka vonina izy misy fadisoana ny olona zay miady aminazy momba ny nationalité misy fadisoana satria tokony manao demande de constat de déchéance de nationalité zany hoe nationalité nandrajoela zany zao mitovy amin'ny certificat ohatra hoe de divorce na hoe certificat de naissance na hoe zany hoe enao zany na hoe certificat de décès efa maty zany le olona fa mila profona amina taratasy hoe maty le olona andrajoela zany zao fa tsy malagasy fa tsy malagasy ka mila acte zany mampiseho anazy tsy malagasy aiza nanganalana iny amin'ny toerana ny terany andrajoela zany consulter juriste maro da ny tany tsara hoe ahoana de tsy manana ny risposiny ataontsika hoe fahavononana ve hitandro ny fahitsina ao anatin'izay ny ambaratonga pahefana amin'izao fotoan'izao raha ny fahitanao ny fomba fiasa hitatsika zana eny hoe zareo ny vory magistrat maro raha tsy diso ako ministre na mpivoara zareo de hoe zao ny tsy maintsy ataontsika momba nyty nationalité ty de misy matoky fa tanao be deabe ny tsy fanaran-dalàna ataonyty fitondranyty betsaka loatra tsy fanaran-dalàna raha matetika donc zany amin'io zavatra io zareo tsy anaraka lalàna koa donc Andrajoela fantany fa izy vazaha izy nandainga amin'ny vahoaka malagasy amiko zany na etika moralité ny Andrajoela zany de fa tsy ajaiko tsony satria mpandainga zany izy fa inona nandrasanao tamin'ny filoha za hoe inona ny tokony nataon'ny filohan'ny république tokony natao filoha république tokony nanambaro izy hoe vazaha izy nanao point de presse izy hoe vazahako za zao Roland Ratsiraka efa ela ny enjehany fitondrana taloha ngadra za gadraina ny enjehany fianakavinay betsaka voatery niala nandrosana ka nivelana ok tamin'izay fotoanandro zay na filoha Didier Ratsiraka tompoko lahy de niteny hoe ianao ve tsy andeha iaraka aminay zaho tsy andeha fa za voafidy ao Tomasina maire ny Tomasina za hiaritra eto tonga tany tsisy taratasy ny akamaroany zareo ary tsy nangataka nationalité za zany raha ohatra hoe tsy te karakara amin'ny vahoaka koa dia nangataka nationalité de nandositra nandeha tany firy sénateur fantatro frantsay firy solombavam-boaka fantako frantsay tena nahazo nationalité za malagasy zato isan'zato ary tsy angataka nationalité velively no Andriamato Roland Ratsiraka inona no ataonareo mpanao politika raha manapaka ny HCC fa malagasy Andriamato Rajoelina fa tsy fazaraka zay resanao zay ary mirotsaka ho fidina izy mahafeny fepetra irotsaka ho fidina ifaninana aminy ve zany anareo sa hoe tsy ifaninana amin'ny vazaha zay zay misy latsany ve amina aloha kodina kely ianao matsy tokony miala ny HCC raha ohatra ka andehanao zavatra ohatran'izany satria fatapoko fatapirenena fantany HCC fa Andrajoelina tsy malagasy afaka manome position mazava ve Roland Ratsiraka androany hoe manaiky sa tsy manaiky ilatsahany filoha Andrajoelina manko raha vao miteny hoe tsy manaiky de hoe matahotra non tsisy atahorana anazy non jamais fa za tsy manaiky ny tsy fanajana lalàna ary ny olona zay tokony antenaintsika hiaro ny lalàna malagasy à savoir haute cour constitutionnelle dia andeha amoaka ny zavatra ohatran'izany de tokony vahoaka malagasy ane voakasika zany fa tsy Roland Ratsiraka vahoaka malagasy fa tsy mpanao politique vahoaka malagasy ray manontolo tokony samy miaraka mijoro hoe tsy azo ekeny io zavatra io voilà raha ohatra zareo nanova le lalàna androany satria nisy eritreritra zay manko zareo teo fa nasoron'izay le zavatra hoe aloha passé ny assemblée le article 42 efa tonga ao aminareo amin'ny assemblée izy to tsy tonga ao ka ny panina matsy tamin'ny kabary fa teny an'izany izy fa mety hosotomy zareo ndray le izy mbola tsy hitanao zany le izy mbola tsy hitako fa panina ny resaka tamiko farany de niteny tamiko hoe totsiao ndray le izy ozy izy de tsy haiko fa tsy zako tsy raha politika tsika malagasy raha ohatra ka français andeha hitarika antsika
latsiko sanatry mivava lany dia aleo koa Dupont koa lany aleo koa monsieur Renault koa lany aleo koa monsieur Rajabali koa ilany aleo koa Ousseni koa lany tsisy olana zany avelao zany olona manana teratany hafa inona zany angatanao na inona ny takinao androany zany raha miresaka ny nationalité fampiarana ny lalàna iza ny ampiasa n'le lalàna le tribunal zay ny toerana naterahany Andry Rajoelina raha ohatra izy teraka Tananarivo le tribunal de première instance tokony mamoaka ny déchéance de nationalité mba tokony fitsarana malagasy nefa ianao ve fantatrao ihany ny fitsarana ngamba ny mampiteny mona ny fitsarana donc ka inona ny antso ataonao zany ny antso ataoko za tsy hita lalina amin'iny satria io matahotra za tsy tian'izany azonao satria mbola tsisy atahorako mihitsy na resaka politika na resaka inona Andriamanitra ny atahorako ary izy ny voalohany atahorako indrindra amin'ny fiainana dia aveo ny ray aman-dreniko fa raha mbola resaka mpanao politika zany non fa donc za tsy hiditra lalina amin'iny fa andolo fizantsika ny nationalité iny izy mrala fa no resatsika lohany idirany fifidianana angamba Gasikara feno soa isan'ny manaitra ihany koa tsara ivirenana fotoanany angamba zao Andriamatoa Roland Ratsiraka ny taona 2024 ianao 2024 nandritra ny afandarana manokana natao tamina télé Ravavy Ray laza ny Roland Ratsiraka tamin'izany fotoana fa manana dossier manokana ianao makasika ny filoha am-pirenena teo aloha Andriamatoa Hery Rajaonarymampianina Rovina no avoaka ity dossier ity tsy mbola fotoana ny ve androany Andriamatoa Roland Ratsiraka hitondrana fanazavana bebe kokoa makasika an'izay bon oui azadino aloha fa Hery Rajaonarymampianina efa tsy mitondra firenena intsony zao za tsy salamin'ny Andry Rajoelina mbola ataondre ny procès an'le olona taloha sy ny sisy azadino ihany koa fa tsy lany filoham-pirenena koa Hery Rajaonarymampianina raha tsy za anisany nanohana anazy ary niara-ny asa zahay ary zay donc zany misy temps politique zavatra rehetra tsy fotoana resahana momba an'izany zao fa fotoana resahana momba an'izay mitantana ankehitriny ary raha ilaina kosa dia indray andro any dia mba hiverenina reto le zavatra ny teneniko fa zao tsy fotoana an'izany Andriamatoa Roland Ratsiraka za moa saika hiditra fifidianana fa iva resara moa napitsa an'izay resaka izay marina zany tsy mpitondra le filoham-pirenena resantsika normalna tsy mitafitra ao anatin'ny adihevitra fa any amin'le resaka etika angamba sy le hoe fomba fanaovana politika aloha tsy fitahantsika ny malagasy fa mbola tany amin'ny premier tour mantsy mifanekevitra resahan'ny ivy iny nandeha ny deuxième tour nanoana azy ianao ary tsy fantatro zay dila tao fa natianao na tsy tianao na poste ministériel ianao mazava ny dila tao teneniko ary mbola afaka veriko teto hoavoakanao le dila fa any amin'le pratika politika satria fantatrao tsara ianareo mpanao politika reto za moa premier tour niteny an'izay ianao deuxième tour nanoana an'le olona moanao dossier ianao nomena poste ministériel ministère zany nahazo ministre ianao tamin'ny fotoan'androny ary nitony lalana tena nandritra ny fitondrana Rajaonarymampianina fa ny anaty zany ny olona fa le etika le fomba fanaovana politika lasa manao sorona n'le malagasy amin'ny fidy anareo ianao ve mahita ny fomba tsy miangana ohatrany hoe mety fe zany ko satria nomena poste dia nangina ny vava mety amina etika politika ve zany tsy namena poste tsy mitovy fa kosa nangataka tamiko zareo Andry Rajoelina anatiny hoe mba tohanana Hery Rajaonarymampianina ary raha ilaina dia zao dia zao ianao dia atao premier ministre dia tsy nanaiky raha nangataka poste za alohan'olona rehetra mpanao politika premier ministre toy zay ministre za tsy nanaiky j'ai dit non zako te anarana ny lalana eto Madagasikara dia ho ministre ny asa vaventy dia raha misy deuxième poste amenareo ny MTS dia tsy mampaninona dia nameny zareo poste ministériel anankiray MTS fa tonga tsy hoe namena fa zo amin'le hoe nahazo eo amin'ny 10,100 eo dia ny anazy tsy tadidiko 5,100 angambany dia nitondra anjara brique zay dia nahazo ny fandresena dia niasa ary ny zavatra nyteneniko ary efa nyteneniko ianao zay nanao émission tamin'izay ho za hoe zao zavatra angatako aminareo tsy hisy intsony ny fanondranana volamena dia ozy Hery Rajaonarymampianina ozy Andry Rajoelina tsy zako izy fa SGP
SGP zany ankehitriny izy ministre sport Andry Rajoelina teny an'izany avo zaho tsy mila an'izany fa raha vao maheno zavatra ohatran'izany de dénoncer ho za de za hiala zay fa ho manaraka an'izany hoa ajanony daholo le trafika rehetra sy ny zavatra ataonareo rehetra io momba le dossier nyresahana za ministre teo am'izay nisy angamba ny trafika sy ny sisa fa tsy hitako ampabe maso ary tsy scandale ohatrany androany sinon za tsy nanaiky ary zany ny teny miresaka dossier gasikara fenosoa Yves Richard ihany koa isan'ny mahasamanonona anarany ianao rehefa miresaka hoe dossier Andriamatoa Ratsiraka voatoninao matetika Andriamatoa Mamy Ravatomanga tena sany nandrasanay mpanao gazety ny toy an'ireny rehefa nanao dénonciation ianao momba ny resaka litchi ny resaka lavanilina ihany koa ianao tao anatin'izay fa ny zava-misy dia ny resaka ladoany koa ianao nisy fotoana ny zava-misy hatramin'izao tsisy ninina miova na inona resahanareo tao firenena asany teny an'izany ohatra fotsiny hoe miresaka zao raisiko ohatra resaka barrage hydroélectrique tsy mety sy niaviny Andry Rajoelina mihitsy ny barrage hydroélectrique fantatro sa ny antony satria mila mamimamy le anankiray ao na mangataka pourcentage zany efa verako azy Mamy Ravatomanga ary ny farany dia nitabataba zahay nitabataba tamin'ny assemblée nationale nitabataba tany Tomasina tsy maintsy atao barrage hydroélectrique Volobe efa taona atsika tsy atao le barrage nefa ny 2 millions de personnes misitraka an'le électricité zay mahazo ianao zany jiramanao any an-trano 500 no ambany barrage ny saofoka tsy namboariny Andry Rajoelina nefany efa vonona era-janahary mampiana anao soniana azy dia mbola tsy nisiniavina ka hatramin'izao ary efa tsisy tsony le projet zao noho ny antony inona noho ny antony arabola raraka kolikoly dia tsy atao soni le izy dia zay natonga ilay nijoro dia jerevinao fa natao soni le barrage Volobe resaka lavani za mbola tsy nanondrana lavani mihitsiny dia nantsony vahoaka tany Sambava opérateur économique exportateur préparateur ny antso anahy mba mitongava aty ianao nantsoko ny député ny Sambava zaho akany Sambava miresaka lavani mamay be io zaho sy tsy hoany nantsoko le député reo dia niteneniko circonscription nareo io Sambava Antala Andapa zako Vohemar zaho andeha any amin'ny circonscription nareo aloha za miresaka aminareo aloha satria raha nareo indray andro any andeha any amin'ny circonscription koa tiako za mba resahanareo dia nandeha tany ako tsisy sanyteny zao satria fantatro tsara ny zavatra nanozoan'ny letry ary nameko proof Gaskar tamin'ny émission nao io signature ny Mamy Ravatomanga tsisy letry mahazo mivoaka raha tsy misy signature ny Ravatomanga miova le izy fa famitahana tsy manao sonitsony izy zao fa mbola mitovy ihany le système nisy valakafatra tamin'iny satria avy nandray anao dia nandray an'izany olona zany lazy izy valakafany efa nivarotra ny orinasanao ianao varotra anao alahelo varotra vao tamin'ny fitondrana Rajoelina hono izy no nanao sonian'io fa efa hatramin'izao fa mahinona kely valakafatra ao ohatra ka manaraka atsika fantany tsara fa mbola manondrana letry hatramin'izao na letry sambo zany fa ny pourcentage niaina iza zany mandangy aminareo mirala izy mandainky fantany tsara izy zany sady mbola mandefa aeroplanina letria mbola mandefa bateau tsy marina zany le hoe varotra ny orinasanao ianao ampano jisy na amidy azonao ataony zany hoe 30% ny société nao amidinao dia teo ago fantany tsara zany fa maninona ianao tonga amin'ny letria mahazo ataontsika hoe quota 1000 tonnes zay efa ama telopolo tonnes mahery miasa eto dia mbola 200 tonnes dia zaho koa na dia mamarotra dia afaka mangataka koa zay ampiakariko 400 tonnes amin'ny kotako dia tsy nanaiko moa zareo voilà donc zany tsisy diso ny zavatra teneniko ona Andriamatoa Ratsiraka satria mifandraiky amin'ny enikaza teny amin'ny hoe manao ampamoaka foana ianao amin'io ampitantana orinasa malagasy io ka zao le fantaniko zanga mantsy antantsoniny amin'ny hoe ianao ve matahotra sa ianao ve tsy matahotra ny PDG Mamy Ravatomanga fa ny fantaniko dia zao raha ohatra ka tapitra ny mandamy mahasolovam-boakanao miala ny immunité parlementaire anao mbola savy ianao hitoroka sy anentsika ary anonona ny anarany zany PDG Mamy Ravatomanga zany Andriamatoa Ratsiraka
io a 20 taona lasa nanaovantsika ty azy ty d'accord dénoncé foana koa ny acte zay hitako foa manimba amin'ny firenena manapotika firenena ane zany hoe ny olona rehetra tsisy mahazo mivarotra raha tsy mavatomanga varotra letsie zany hoe zavatra mitranga zao e LTC trading any anarany de ny olona rehetra zay manondrana letsia de mivarotra letsia aminy azonao valina mihitsy na za koa ary mivarotra letsia aminy oui sauf le letsia mandeha roplanina fa le mandeha sambo rehetra LTC trading compagnie daholo ny olona rehetra de mangina daholo mpanondrana letsia ary izy ihany manendry hoe kotanao zao mamenatra tena grave maro ikoriko ok asatoroka an'izany olona zany ve azonao valina mahitsy ve rehefa sisy olana zany mandeha ny resaka sisy olana zany unité parlementaire sisy olana zany ary teniko aminao fa androantsika amiteny zao a ary tsara ampisainy zaro antsary a misy proof fa ny scanner andoanina rehetra lasa ny ravatomanga zao société Bricom eto Madagasikara dia io mba asehonareo amin'ny télévision le taratasy société Bricom io le vororoy tamin'ny affaire ny Jirama tamin'ny tetezamity satria tsy azo adiny mihitsy André Rajoelina mandat anankiray mbola tadiaviny zao efa nanao 2 mandats ny André Rajoelina zay efa mipoteh amin'ny firenena nandrisiny reo fotoana reny de mbola anohy indray tamin'ireny zany a de société Bricom de Bianco zany mangina lava amin'ny Bianco de tsy miteny efa tonga any Bianco ny dossier efa natao enquête ny ampahany na izy koa raha tsy diso zay efa natsomy Bianco misy déposition nataony fa tsy mitohy manjavona le dossier tsy ara-dalàna ihany koa zany nazony ty mpandraraha ambaranao ty ny fitantanana ny aloha de anisan'ny mitako hoe mba asivo mangaraha fa mena tampoka teo izy daholo mitantana scanner dikan'izany a izy zany mahafantatra hoe inona ny entana mahazo mivoaka eto ary inona ny entana avoakana izy ihany koa zany mahafantatra hoe inona mahazo miditra eto de inona ny ampidirina zany manjoantsika zao amin'ny fotoana zao de gasikara de tsisy masamy teny mihitsy ve izy de avela am'izao non resaka hôpitaly tsika ohatra io André Rajoelina mbola mamita bahoaka ihany koa hôpitaly za ihany nanao hôpitaly teto Madagasikara raha tsy première république lainga tsara lahatra zany raha ohatra afaka alefantsika le oronan-tsara momba niny satria andriamatoa ministre Jean-Jacques Séraphin zay ministre ny fahasalamana nandritra ny 17 taona dia nandehanako tany an-tranony mbola velona izy soa ihany arabatsoa arabatsara de za taminazy mba azaveo kely aminafa ahoana ny fahitanao reny malahelo mahita anareny ozy izy za ozy izy nanao miaraka amin'ny didirantsika nanao hôpitaly Befelatana hôpitaly ngeza indrindra eto Madagasikara nanamboatra ny hôpitaly Beny Thomasina hôpitaly faharoa ngeza indrindra eto Madagasikara mitovy amin'ny hôpitaly ny Fianarantsoa io izy za mbola tsy nahita hôpitaly ny Fianarantsoa fa nanao fanadiadiana omaly tsy afaka avoa ay tena mitovy amin'ny hôpitaly ny Thomasina marina mihitsy ny tenin'le ranga 400 chambres 450 chambres 450 lits azafady Befelatana hôpitaly Manarapenitra tsy haiko na 50 lits na 80 lits fantatro de inona zany eny hôpitaly reny tena izy de izy afaka hiteny androany hoe zany tena nanao hôpitaly be indrindra eto Madagasikara no tamin'ny andro ny amiral Didiratsilaka zay tohatra ny 17 taona angamba ny ministre ny 17 taona izy ministre misy vidéo zany ianao le faso le vidéo dawary à peu près zany agnatin'ny saininao hôpitaly maventy vaovao nataonareo zany na hoe le taloha natsaraigna tsara à peu près firy zalahy bon tamatavy agnatiny Fianarantsoa agnatiny Iosy agnatiny Farafangana raiky lazako le agny atsimbon'ny Vangaindrano zany tsy tadiko agnatiny fagnamboarana ny Sambava le hôpitaly Samy FJKM Sambava io agny fanjakana io za nagnamboatra an'io voe maro maeva tanàna
Diego zany le reste Diego Stuliara ndraika io Natsaraigny ireo le Natsaraigny agnatin'izany koa hôpital Philibert Tsiranana à Fort-Dauphin. Majunga, c'est l'école, le lycée qui s'appelle Philibert Tsiranana. À Fort-Dauphin, c'est l'hôpital qui s'appelle Philibert Tsiranana. Vatomandry. Les nidirany les hôpital nidirana chinois reo Vatomandry, Mahitsy. Ça zao Mahitsy. Hôpital Mahitsy. Vaovao koa igny. Dia Mbombe. Tantanarivo iny no ny Tantananarivo anisan'ny Natsaraigna amisy avaratra io. Natsaraigna io. Tantananarivo moa le oh là là, j'ai failli oublier. Le grand Befilatanana actuel. Oui, le plus grand hôpital de Madagascar. Io. Tamin'ny andronay nagnano an'io anavoan'io. Ary mbola voary matanjaka io. Tanjaka e. Jano zany plan-draha reo. Ary tamin'ny amiko tamin'ny service quoi. Bizarre oui. J'avais un petit service, tout petit service, secrétaire, architecte, une machine à écrire, une grande table pour faire un plan. Et c'est l'architecte qui concevait les plans de tous mes hôpitaux avec mes indications. Ça. Autre nisy hôpital namboarina zao, fondena reo. Mazonga, namboarina izy io. Fede nagnano an'io ide. Zegny koa raiky aloha koa. Fede nagnano an'io. Fa izy io raha mampimey le tuyau na fandehana raha maloto regny natao agnatin'ny rindrina. Izy tuyau ndeha magnano fosse septique zany mandalo agnaty rindrina l'hôpital ka zahay Mazonga zany maro silamo zay ka ka tsy mampiasa papier génique fa na misy asa amin'ny tagnana na zany vato io ampiasaigna amafana ny maloto. Ky vato iny ndraika alatsika agnaty kabonegna ka. Boucher tuyau igny aveo agnaty vato koa agnaty rindrina koa raha be hôtely nravany rindrina namboary zany misy nifanamboarina atao tamin'ny hôpital-ny Mazonga tamin'ny iny le oronina tsara iny nareo moa zany no nanao an'iny fanadiadiny iny andrimato Roland Ratsiraka ary raha ohatra ka miresaka an'iny oronina tsara iny zany tena afatra tianareo ampitainao tena afatra tiako tenena dia tsotra le tsy fanajana olona aloha voalohany indrindra ary izy tiany le hoe izy ny tena président navita zavatra indrindra eto a ny azy zany le izy filoham-pirenena tsy tsapany hoe filoham-pirenenana izy hoe andrindra ny fiainam-vahoaka malagasy tsy tsapany io fa ny azy fifaninanana ny ataony amin'ny filoha taloha zany ny azy dia ampidirana anatin'ny sainy hoe izy ny filoham-pirenena faran'izay nahay tsy tsapany fa izy ny amperinasy oka zay ny resanao momba ny sasany hoe tsy misy navitan'ity tanatin'ny enimpolo taona nefa diso lainga tsara lahatra fa mitam-bahoaka fotsiny le izy hôpitaly rehetra reny tsy izy nanao anazy nefa reny tsara n'olo hôpitaly manara-penitra ary ngeza n'olo hôpitaly manara-penitra mazava be zany manara-penitra ary maro ny hôpitaly natsangana iny e fa tsy maro noho ny hôpitaly voatalisa tao ny hôpitaly natsangany ary dia teneniko aminao hôpitaly manara-penitra BDB nefa mitate BDB tsisy fitaovana za koa miasa be amin'ny hôpitaly na hôpitaly manara-penitra amin'ny Mahajanga dia tany ana anaty Tradon, hôpitaly manara-penitra ny Antsiranana tany ana anaty Tradon, mihaino anareo mpitsabo reo aho hôpitaly Nosibe tany any hôpitaly Nosibe ana anaty Tradon, hôpitaly ny Thomasina hatramin'izao mbola tsisy scanner efa telo taona zay nangatahana scanner depuis Covid hatramin'izao mbola tsisy scanner
ny marary miala avany Fenerive andeha aty Antananarivo amin'ny lalana ratsy be io tsy scanner betsaka amin'ny maty andalana zany zavatra mitranga tsika zany teny réalité eto fa tsy manao ohatrany ataony Andry Rajoelina mampanofo malagasy io non de tena iainantsika tena fiainana resahantsika momba amin'ny fahasalamana. Andriamatoa Roland Ratsiraka izy miraharaha Ratsiraka reo nda hoe resaka fifidianana kely aloha tsika satria anisany andrasana maro ihany koa fanikevitra Andriamatoa Roland Ratsiraka mikasika an'izy io amin'izao fotoana izao moa mandalo eto Madagasikara ny iraka manokana ny délégation-ny SADC manao ny atao hoe fakan-kevitra zany makasika ny processus électoral eto amintsika ary zao moa raha ny fandaram-potoana voaray koa toa mety ho isan'ireo voaray ihany koa ianao amin'io alatsinainy io betsaka ny resaka efa mivoaka fa malahirana Andriamatoa Roland Ratsiraka dia mahirany resaka anjorony izay mpanao gazety fa hoe tohatra misy mikonikonina teteza mita hony tohatra misy miketriketrika directoire militaire sy ny maro samihafa any ambadimbadika rehetrarehetra any na tiana na tsy tiana ny daty mpifidianana nefa nio efa mivoaka ary no amafisy ny filohan'ny République zany tao anatin'ny fandarana zay nirahana tamin'ny faha-12 ny volana Jolay lasa teo ny fanontaniako voalohany ngamba de hoe ahoana ny position anao raha miresaka fifidianantsika. Amin'ny resaka fifidianana dia zavatra tsotra foana ny anay mpiara-miasa dia tsotra tsy maintsy miaro ny démocratie sy ny tanitandalana sy ny alternance démocratique zany hoe efa calendrier normal io zay ny mahavoantsika malagasy io fa misy calendrier mipetraka tadiavintsika tsarana indray dia mbola misy manontany tena hoe ataovy sa tsy atao misy manao politique ary mivoy ataovy le teteza mity non amiko zany diso lalana zany fa ekena hoe te angala bato Andry Rajoelina ekena zany fa nga hoe atao le teteza mity dia tsy andeha angala bato izy ekena zany zavatra zany hoe te angala bato izy marina zany ary tsika miteny zao anisan'ny lesoka zay ataon'io CENI io zao efa betsaka ny doublon amintsika miteny zao manana proof amin'izany reny nareo fa doublon oui manana proof zay hoe misy olona maro manana kara-panondro zay mitovy ny laharana misy olona maro taoriana le fanavozana lisy mpifidianana taoriana ny fanavozana fifidianana mbola misy doublon amintsika miteny zao oui mbola misy ary amintsika miteny zao dia tsy manana traikefa reo anatin'ny CENI ireo tsy manana traikefa reo tsisy manana traikefa mihoatra n'izany hoe roa taona nanao fifidianana zany reo rehetra anatin'ny CENI ireo solotena administration civile raha tsy diso ako anankiray zany hoe tsy matokony ny CENI ve zany Andriamatoa Roland Ratsiraka tsy matokony ny ACC ihany koa satria zany bien sûr nefa ianao miteny hoe ianao miteny hoe aleo andeha ny fifidianana lojika anao amin'izany tsotra misy lalàna volavolan-dalàna nientinay tamin'ny Assemblée nationale zay nahazahoako fanomanana avy amin'ny solombavambahoaka eo amin'ny 700 eo anatin'izany misy avy amin'ny tiako Madagasikara anatin'izany misy avy amin'ny antoko maro samihafa volavolan-dalàna nientiko satria zay tsy niteny ohatry zao fa mba mitondra vahaolana dia nitondra vahaolana zay dia nampiseko ny ministre ny atitany ozatra aminazy hoe io tokony resana amin'ny Andry Rajoelina fa io marimaritra raisana ho antsika menakavy ao zay izy andako iezako resana raha ohatra zany rapiso maraina latsahan'ny fanahy masina Andry Rajoelina satria zay hitako hoe sarotra zany aminazy raha ohatra izy rapiso maraina latsahan'ny fanahy masina dia manapa-kevitra izy hoe ataovo io resaka lalàna amin'ny fifidianana io ataovy io CENI io amboarina article 10 monja dia mampiova amin'ny fiainantsika zao anatin'ny article zany mba azahoan'ny CENI autonomie bebe kokoa anatin'ny article zany mba ahafahanay satria tamin'ny 2013 nisy CENI zay zao ny antoko rehetra nanana solotena tanatin'ny CENI zany hoe manomboka vao mipotra le CENI dia efa ao ny solotenanao miasa ao anatiny ao ankehitriny tadiaviny rehefa vita ny zavatra rehetra zay vao tonga le solotenanao mitaky ny andravanany CENI ve Roland Ratsiraka alao mahitsy le valitena mety tsy andravanany CENI fa mitaky ampiarina io lalàna proposenay anatin'io lalàna 2015 izy io Andriamatoa Roland Ratsiraka ny tena isany raha vao mipotra io lalàna io raha vao voateny io lalàna io dia tonga dia rodina automatika le CENI fa zay zany tsy te hoe le anandrodanana ny CENI ny tanjony zany hoe tsy matokony ny CENI zany ianao aloha fatapoko fatapirena fa CENI tsy manana traikefa tsy mahay miasa fatan'olona rehetra zany ary ny mpanao politika rehetra mahafantatra an'izany anisan'ny olana goavana ary fantatry ny
fantatsy communauté internationale hoe président Seny olona le natolo-tendre rajoela no lasa président Seny. Inona ny message alefanao am'zany? Message alefanao am'zany de hoe ianao zany anaraka baiko. Zay de message. Mila atao foana ihany aloha zany fifidianana ao anatin'izay rehetrarehetra zay de izay toyany eo de lohana le Seny. Fa le fifidianana atao satria tsika ane tokony mibaiko atsika io calendrier électoral io e. Tokony io mibaiko atsika. Zany hoe anisan'ny miombana n'lay fanapakevitra ny finakevitra gouvernemanta ny fahasivy volana novembre atao fiodinana voaloha zany. Le matora anao ratsiraka mitsipaka marindrano ny tetezamita sy ny directoire militaire ve zany andre matora anao ratsiraka. Za mitsipaka an'izany. Position mazava anao. Za mitsipaka an'izany. Tsy mety zany tsy zany vahaolana ho antsika. Tsika hoe anao tetezamita lava e. Anao tetezamita lava ve tsika e. De tonga eo zany fitondrana manaraka koa de anao tetezamita koa e. Raha vao tsy stable ny institution tsy stable ny firenena. Raha vao tsy stable ny firenena tsy zavatra stable raha resahantsika teo na fanabeazana zany na toe-karena zany inona tsy zavatra manjary. Mila stable ny institution tsika. Ianao ve mahita nefa fa fieniny fepetra androany ilosona amin'ny fifidianana makany amin'io 9 novembre io. Non, efa lazavaiko taminao eo ny olana fa afaka reniny zany tsy alony bien sûr mbola tratrana rapitso maraina ary miteny zareo voriny solombavam-bahoaka anatin'ny 12 andro tafavory solombavam-bahoaka anatin'ny 12 andre matora Laurent Ratsiraka ny tena isany izingizinareo moa zany mety hoe apisy an'izay ataontsika hoe fangarany Seny zay wa anatin'io zany misy article miteny hoe ny olona manana traikefa tokony anatin'ny commission électorale nationale indépendante. Tika manana traikefa efa manana traikefa momba amin'ny fifidianana efa ela. Zay ny tena anisan'ny zava-dehibe. Anatin'io ihany koa mipetraka hoe ny Seny zany dia tonga de amena azy ny budget fa tsy atao tsikelikely sy ny sasany io fa tonga de mazava satria tsy tokony izy ne tsy miankina. Seny ane mitovy amin'ny fédération de football tsy miankina amin'ny fanjakana amin'ny fédération football. Ary ny olona mametraka amin'ny fédération football ligue football mametraka amin'ny président ny fédération. Azontsika zay. Donc zany tokony zahay no mametraka amin'ny président Seny. Zahay aisika satria misy ny mpisehatra fifidianana moa izy daholo ny mpanao politika fa ny vahoaka ihany koa mpifidy. Tsika zany mametraka an'le Seny fa tsotra zany zava-petraka io fa Andry Rajoelina nametraka an'le Seny. Donc zay le tsy mampety anazy. Donc zay ny verena koa le Seny tamin'ny 2013 tena Seny farany tsara ary ny valim-pifidianana 2013 tsy de betsaka ny olona nanao tsikeranazy. De mato Laurent Ratsiraka miresaka fifidianana antsika miandra ny vahoaka mba tsy hodikodina be eto tsika na tiatsika na tsy tiatsika ianao zany anisan'ny miantso ny anaovana ny fifidianana ao anatin'io tetiandro zay efa navoaka ny gouvernemanta torokhevitro ny Seny io navoaka ny gouvernemanta na mafisy ny filoham-pirenena. Mahitsy le fanontaniana ho candidat ho filoham-pirenena avy Andriamatoa Laurent Ratsiraka. Gasikara ve fidiana? Ny fanontaniako ho candidat ho filoham-pirenena avy Andriamatoa Laurent Ratsiraka. Hay fidiana Gasikara de candidat za. Averika ihany ho candidat ho filoham-pirenena avy Andriamatoa Laurent Ratsiraka. Misy fotoana zavatra rehetra. Ok. Za zao nakany Manoro nakany Vatomandry de betsaka zareo mangataka hoe za ilatsaka. Na eto Antananarivo hoe misy olona maro matetika mahita olona eto Antananarivo mandeha ohatr' zao na olon-tsotra ary de miteny hoe tena ianao sisiny andraindraina fa reo zay taloha nitondra teo nitondra faisana daholo. Donc zany de ny lalala zay fa afaka fotoana vitsy de azonao fanontaniana. Fa ianao tsy namaly fanontaniana. Ianao e fidiana za tsy fidiana. Fetika fotsiny enkiaja. Gasikara ve fidiana za tsy fidiana e. Zao atsaitsika ny fenitra za mametraka fanontaniana. Ianao mamaly kosa ao anatin'le izy. Raha mitantara masina jerentsika. Tsy voandroano ianao nisy fotoana renao tena laharana fahatelo mihitsy tao anatin'izay fifidianana laharana faharoa 2006. Laharana faharoa 2006. Marina zany. De tampoka teo laharana faharoa tapana ny jiro valim-pifidianana dia nazo dynamique zao fotoana zao fetika fotsiny ankiatsy toy zako kely fotsiny zay satria hitanao ihany mpanao politika averiny aty le fanontaniana fa raha verena atsika ny tantara efa impiriny latsaka ianao zay tsy olana zany tianao na tsy tianao aloha tsy rany ianao fa
tsy androany any ko de hoe olona antampoka zany ao anatin'le izy a ka za zany mametraka fantanina hoe so sanatria so de mba nytao masina ihany ny tokotany andrevator alon ratsiraka tsy efa mba nandray lesona ve tao anaty zay fifitianana telo misesy nirotsanao filohan'ny zay a Mazava de mavesatra loatra koa anarana hoe ratsiraka mazava ny valintany raha sitraka koa zany kabary zay entiko a ny sotoavina zay entinay a dia efa 5 taona zay miteny zavatra mitovy foana ajainy vahoaka ajainy firenena ary aza manao zao aza manao kolikoly ary indrindrandrindra aza mangoaka renao ampitantarana de kabary zany tsy mahino an'izany tsony za zao na hoe manao kabary izy ka de efa izy efa lany izy aveo de zavatra hafa ny ataony ilaina ny ekipa vaovao mitondra an'ity firenena ity fa tsy vaolana mihitsy le zavatra le olona nitranga rehetra teo a zay nitondra firenena teo tsy vaolana ho zany hoana ny fahitana andriamatora anao ratsiraka zany a ny dinamika politika am'izao fotoana zao raha ohatra tsika ka iresaka an'izay hoe fiatriana fifidianana zay tsy de tiako le mampiasa le resaka hoe cause côtière le voambolana mihitsy tsy de tiako fa ndao atao hoe firaisankina ny candidat samihafa hiatriana ny candidat voalaza fa hoe avy eto voatany anankiray zay fa ankilan'izay ihany koa ohatrany ahoana ny sarisary mandeha am'izao fotoana zao ny fahitanao azy a ny amin'ny atao hoe mety hoe bloc politika ifandona amin'io fifidianana ho azy ny zavatra mitranga aloha dia anisan'ny zava-dehibe a ekeko fa misy reo filoham-pirenena taloha reo na le ankehitriny a ilatsako fidina ok misy ihany koa olona vaovao maro na olona efa nilatsaka taloha ilatsaka fidina ny zavatra anankiray ihany nefa ny zavatra tena mampitsangana anay ary mampijoro anay na oviana hijoro lalandava dia ny zavatra andrasan'ny vahoaka malagasy ary ny zavatra tsara ho an'ny vahoaka malagasy satria indraindray ny vahoaka malagasy tsy mahafantatra hoe inona ny zavatra tsara ao anatiny indraindray tsy fantany satria azona kopaka ambava izy azona ataontsika hoe propagande de maladino azona propagande izy rehefa vita propagande de hoe zay vao mijoro hoe tahaky zay tena masahira tokony tsy mifidina ay le izy zao ay le izy ohatran'izao nefa efa hitany zao taratra ka le dinamika zany tsy tiako resana firy fa zavatra iainako de ohatra hoe matetika mahita olona eto a hoe nanao échec zay teto amy voatany nandritra ny fitondrana rehetra olona eto Antananarivo a de mamangataka zay a mba tsy olona anao business eo ampitantanana ny hitondro satria rehefa dinianao a jerevanao a Zafelbert tena tsy nanao business izy eo ampitantanana jerevanao a amiral Didier Retsiraka 12 taona plus 5 au pouvoir tsy nanao business tsy misongadina am'izany ary tsy nanao zavatra nataony reto zany taditiko ny Andry Rajoelina 24 ny antso anako hoe za tsy mahafantatra anazy izy ny antso ana de izy ny teny hoe Andriamatora Ratsiraka afaka mifankahita ve tsika okeo a zaho izy mba ampinao dénoncer ny zavatra ataony Ravalomanana ty zaho a efa vongadrainy ka za de miteny aminao hoe tsy mora manao an'izany fa le izy atao tsara atao ara-dalàna inona ny problemany tsy nanana vola izy fahitako azy 400 millions d'ariary 2 milliards ipayena ny resaka fiska ankehitriny nefa 2 milliards zany tsisy dikany aminy kanefa nandroso ve Madagasikara tsisy mandrarany indraindray hoe manambola nangala-bola indraindray fa mandroso ve Madagasikara rehefa miainao nareo dia ny anala ny filohan'ny Rajoelina eo amin'ny toerana no tanjonareo eo amin'ivony atoko politika mpanolotra rehetrarehetra am'izao fotoana efa mba misy sangatsangana candidat ve tanjonareo tanjozareo zany a fa minatsy zany ihany ny tanjony ok Andry Rajoelina mila tsy olany intsony ok satria be loatra ny zavatra tsy mety ataony mandainga lava mpamita bahoaka lava ok fa Andry Rajoelina nisy olona koa nampianatra anazy nanao ny zavatra rehetra ataony io
iza na mpianatra andrimatoro anao ratsiraky vevetika fotsiny iva vevetika fotsiny tiako ahitsy kely le ataoko tonga de mahitsy le fantaniny ankiaza teo satria isan'ny fatalina ianao ve manaiko hoe tokony hitambatra anoana kandida iray ny mpanohitra aneo anivony fanoerana raha ohatra ka te andresy andeny matonga andro ratsoelona raha ohatra ka te andresy ao anatin'ny fividianana ho avy eo raha atao kajikajikajikajikajikajy de ohatrany hoe misy zavatra mitombona zay fa tsy azo laviny fa tsy zay ny tsara hitondra anazy satria iza hitondra an'le izy eo ne mbola problème hafa koa e fantatro tsara mbola ny ako zany a raha mbola teo ihany ny verina tsy vaolana ho an'ny malagasy zany ka zao mantsy le tsy miresaka nalakombana mantsy hoe ivoaka makaiza zany le revy politique eto tanàna am'izao fotoana zao raha ohatra ka miankina mivahoaka malagasy io aloha tsika tsy fitahtsika ny malagasy fa raha ny tantara nyjerentsika raha ohatra ka hoe samy andeha irery zany ny kandida hivarotra ny vatony amin'ny fiodinana faharoa zany foana nge ny tantara ety mandeha daholo aloha premier tour de mivarotra ny vatony amin'ny fiodinana faharoa de mitovy ihany ny vokatra zany ohatra nreny tamin'ny 3 4 reny de miteny zany ny fanjakana androany hoe izahay a raha zao potentiel anay zao a premier tour de vite io de iverenako le fanotanina hoe ianao ve manaiky fa tokony hitambatra ianareo fanoerana andresena ny fitondrana am'izao fotoana zao sarotra mitambatra samy te oloany daholy tsy mora manao an'izany ny antony a dia resaka valeur resaka soatoavina resaka expérience resaka zavatra ny ainana tena lalina be zany teniko zany a fa ngamany tsy zany ny atao débat androany fa manaraka fa za miteny aminareo a zay manana éthique moralité mibaiko anay misy soatoavina ny MTS hoe 12 valeur zay tsy mahazo mivoana amin'io zavatra io fa manana anatin' zany fanajana ny soatoavina républicaine démocratie ny raha hitanareo zavatra anakiray ihany zao ny teneninareo mba hitsikeranareo ana zavatra anakiray zao nitsikeranareo ana hoe ianao ny teny hoe misy dossier ny rajonamby any nefa ianao ny nanoana rajonamby zany zay ihany nitsikeranareo ana apiko anakiray raha sitrakao fomba androlao ratsiraka mantsy ny atao hoe milatsaka ho fidinao filoam-pirenena raha tianao na tsy tianao intelo misesy zay tsika de rehefa mandeha le fividianana de ekely aloha mahazo vato kely ianao a de vo maka poste ministre zany am'fasinao satria fantatrao fa tsy olany mbola izay foana ve le stratégie androlao diso hatramin'ny androantsika miresaka eo diso ianao a diso lalina de lalina ianao satria na ny antony matiso an'izany Andry Rajoelina 2019 rehefa andeha deuxième tour ny antsoana tsy questionao ve ozy izy afaka mba manao propagande kely de mba hikabary ianao jerevy ny archive anareo teo izy nanao déclaration Miami au Thomas za nanao kabary zay Andry Rajoelina fa lenao non eno za niteny taminy hoe za hoe tsy anao politique antsony ah bon ozy izy fa maninona non oko zay oa io ne oa tsy voatery atao foana de tsisy poste za oa tsy anao de aveo mbola naresany Andry Rajoelina nytanio izy enao ve ozy izy mba afaka miaraka amiko andreo raha atao be ny tanàna ndray anao rehefa tonga fividianana be ny tanàna atao be ny tanàna Thomas ianao zay amin'ny anarany TGV sy di enao TGV anao zany vo miforona androany MTS efa 20 taona za tsy anao an'izany oa tsy amin'ny anaranareo non de ina zavatra izy ane ilainy za hoe mba hoe anatin'ny fitondrana ilainy fa za non tsy nanaiky azonao zany nahafahako nanaiky tamin'ny fotoanandro ny rajonamampialina de inona ianao ny afaka miteny fa raha tsy hita proof hoe ianao nahay niasa de tsy hita za niasa azadinonareo fa zéro nid poule route nationale réseau structurant Tanata Matavy tsisy lavaka Tana Majanga tsisy lavaka nahazo félicitation ny Banque mondiale Coralie Gevers kabary Coralie Gevers tao amin'ny Pont Camour izy nanao anazy za amperinasy nasena mifidy tsara hoe ina amin'ny pont ilainao Pont Camour andana jerevo ok pont Facebook zany nampanantena anao a ianao rehefa tonga teo amin'ny ministère ny asa miventy de nampanantena zéro nid ozy ianao zéro nid poule amin'ny réseau structurant nataonao tamin'ny fotoana efa taona ty arimotsika mialatsina eno normalna raha ohatra ka irodana le lalam-pirenena androany satria
zéro nidipolona nampanantenanao tsisy lavaka raha ny propagandinao Tsisy ary lava. mbola tsaroko afaka zato andro de miova i Madagasikara fa rehefa Zangana azy ministre fahefana. ianao tipitopy nataonao zangana azy fahefana tamin'izany tonga teo amin'ny ministre ianao tipitopy natao zay tena hoe le Sorry. pratika politika Na, hoa na, na, ivierina foana enao pratika politika anao Diso ianao. mampanantena zéro nidipolona de tanteraka de verina indray aza mirotsaka candidat sika ane mba mahazo ministre antanio ny camionneur transporteur atra amin'androany mbola miteny foana fa ihany tamin'ny fotoan'andronao malaiky verina fa nanao tipitopy non malaiky verina fa nanao tipitopy Non. vokatsika eto matsy non non RN2 non RN7 enoa RN2 a nanao tipitopy ianao RN2 a entreprise ngeza ihany nampanaovina RN2 fa tsy entreprise madinika mihitsy oui oui Non. fa fantanika Alohan'ny malaiky verina fa bilotsika. nanao tipitopy tamin'izany ka enao ne tsy manambolanaovana ny zavatra rehetra fa essentiel izy tsisy lavaka e le lavaka ne ny problème e fanampanantenana zéro nidipolona vi de tanteraka de nanao anazo nahazo félicitation ny banque mondiale Inkaja raha kotomana ntsony mialohan'ny idirantsika amin'izay resaka fotodrafitrasa zay ihany ngamba tsara ihany ngamba fatary oui. indre matoro ratsiraka ny position anao zany aloha naza fa sarotra ny isiny ny hoe bloc politique mitambatra ny firana sy ny maro hafa nefa raha ny tantara ny iverenantsika ny ainga tany amin'ny folo isanjato ny vato azonao a latsaka ny injerintsika tany amin'ny ohatra faingo telo amby efapolo isanjato ho an'ny androany manana herijika manana sens zave zany ianao zay tsy manaika mitambatra raha toa ka andiherery ao anatin'izay fividianana vahoaka ihany a manapa-kevitra déjà valim-pividianana tamin'ny 2019 na ny vice président senior miteny hoe tsy normal iny fantatrareo zany ok ary zaho ho nanapa-kevitra hoe hijanona satria na automasina ary a raha jerevanao fiverako azy mety faingo isanjato ny azo nefa za avy eo lany député ny Tomasina de inona hitanareo lozika am'izany de avy eo koa mbola latsaka be ny tanàna mbola lany koa fa nangalary zareo mivato ary tsika miteny zao maro anisany MTS amin'ny conseil municipal voilà vahoaka ihany a ary mba izana zany a tsisy ny fangalaram-bato satria zareo a tsy vola fotsiny ny angalariny fa oresiko ny fantaniny Gasikara sy Yves Richard teo raha ray am'ireo filo anankitelo teo aloha ny tafakatra miatrika ny fiodinana faharoa anoana ny ray amin'izy ireo ve Roland Ratsiraka zaho abaiko ny zavatra voalazako teo mazava aminareo zany éthique sy moralité za mino somatoky fa tsy maintsy tafavoaka ny candidat avy aminay zay iza lenareo ho hitantsika eo e zay fa tsy reo zany eo amin'ny resy daholo reo olona telo candidat reo le mpitondra teo aloha efa nitondra reo zany za mino somatoky fa tsy zany ny ilainy vahoaka malagasy fa zavatra hafa enikasa isika kely le fantanina mandeha ny resaka fa anisan'ny mivoy ny atao hoe ny rajoelona ny ravalomanana Andriamatoa Roland Ratsiraka amin'izao manaiky fenao fa marina zany za tsy miteny olona hoe ny zao fa za miteny hoe mila ekipa solide manana traikefa madio ary ekipa modely idéal no mitondra firenena tsy ao anatin'izay ve ny filora valomanana sy filora joelona tsy anjarako mamala an'izay fa anjara vahoaka malagasy hoe tsy afaka mitsikerana azy tsy afaka tsikerena le ekipa tongeo le ekipa tongeo ekipa manana fahendrena tsy anentsika anizaniza misy critère be dia be zany takiny io a tsy takiko io fa takiny vahoaka malagasy voilà vahoaka malagasy normal fa tsy vahoaka malagasy ataontsika hoe manana fanatisme fa vahoaka malagasy normal zay ny arovanay ary zay ny ilainy firenena malagasy politika andresaka raha ohatra ka andeha ataontsika hoe mbola ny filo rajoelona sy ny filora valomanana niatrika ny deuxième tour a ianao raha tsy hitako manana lolony a filora valomanana anoana ny andro rajoelona possible zany raiky am'le resaky tsy possible zany tsy possible zay misy le valiteninandrasako matsy tsy possible zany satria andro rajoelona tsy ahita an'izany vato zany ohatra valomanana tsy haiko za tsy te tsara ny azy fa rajoelona de efa izy mitantana io a resy izy premier tour nareo ako tsy so de tapitra ihany fotoantsika
itiratsika ny sujet hafa fa le izy mantsy a le réalité any matoranao ratsiraka zao ary no amaranantsika anazy manao ahoana ary ny rapport de force anareo eo amin'ny samy mpanohitra ny fitondràna am'izao fotoana zao satria anao zany miteny hoe tsy possible reo olo reo dia mametraka zany hoe manao ahoana zany mizay non za tsy miteny hoe tsy possible reo olo fa ahoana zao panorama ahoana ny RMDM neny rajoelina teneniko mila mamelaka tongotra amin'ny tantsika neny rajoelina ny teneniko hoe tsy possible voalohany fa neny olo kafa za tsy miteny anjara ny vahoaka malagasy manao an'izany fa ny andry rajoelina zay mitantana firenena zay mpamita bahoaka ho aho ankehitriny no resako fa ny sasany adversaire zay ho avy eo za tsy resaka momba an'zareo manahoana nefa mifahitanao ny rapport de force ny mpanohitra androany tsika am'resaka io 7 ny volana jolay 3 sy 4 arivo nandeha teto ny CLR nandeha teto ny panorama nandeha teto ny RMDM manahoana ny rapport de force anareo satria politika rapport de force mety tsy atokisanao ny zavatra teneniko ty a fa za miteny aminao fa zany tsy mahay politika e za tsy mahay politika e fa ny anako développement fampandrosoana fiarovana amin'ny vahoaka malagasy donc tsy de mahaiky loatra mamaly zay teninao zay tena mariny zany a satria nanontaniora mpanao politika reo za hoe mifanerasera am'izao reo isan'andro non satria tsy haiko loatra le izy za tsy mahay politika fa za milatsoko fidina de lany zay ny haiko de za le mbola tsy nety lany mantsy filoham-pirenena resahanao zay fa raha tsy nangalarana vaty fe za taloha reny de tsy lany non mily sy matoky aho fa tsy diresantsika ny loha hevitra manaraka gasikara sy Richard satria mandeha be ny fotoana somary nanahitra ny hoe nandeha nitsangatsangana teny talatany volon'ondro ny député Roland Ratsiraka sady tsy circonscription anao le eny moa zany no tsy hoe inona fa de teny ianao a de nilaza fa tsy ninina mandeha enina hoe zara fa mandeha ny hoeny inona ny tena tanjonao am'ireny zavatra ataonao reny tsy avela ve andeha ao le autoroute de efa miainga izy hoe fa misy 10 kilometre vita ao raha ny communication samihafa mandeha efa terrassement sy ny sisa non voalohany ataoko aloha de tsotra mba tsara fantany vahoaka malagasy ny mangarahara ny tena izy azadino fa 300 milliards d'ariary avy amin'ny kitapobolam-panjakana ny voaka nalefa amin'ny autoroute io 300 milliards d'ariary zany io eo amin'ny 70 millions de dollars eo zany vola tsy toko tsy foroana zany de ozy menomeniko hoe eniko le olona mitabataba eniko le olona mitabataba mba andeha any mba tsy teniteny foana eny koa rajoela miteny hoe io fa mandeha ny autoroute de satria izy zany micommuniqué mandeha ny autoroute de adin'olona fa mipotehany tanteraka RN2 adin'olona fa potika tanteraka ny RN4 adin'olona fa potika tanteraka koa ny route nationale sasany donc olana zay donc zany nandeha tany de rehefa nandeha tany zany nahita hoe niraisin'olona maro ary mbola tsisy étude momba n'io lalana io ny voaka nahita étude nareo mpanao gazety tsisy étude io tsisy permis environnemental nahita permis environnemental nareo tsisy permis environnemental tsisy financement akoatran'io 300 milliards io zay volana avoaka tamin'ny trésor zay avoaka de azoko le zavatra izy ty ho avy vola avoaka fotsiny a satria ho avy amin'ny fifidianana mazava be ny teny koa fa tsy ho an'le lalana de modio le égyptianina de niady tamin'ny ministre d'ailleurs izy il y a 3 jours nandalo tamin'ny ministre ony de nifamaly teo satria hitan'le ministre hoe tsy mandeha amin'ny lony nga le asa satria le vola mety tsy nandeha an'le égyptiana fa nandeha ny toerakafa donc zany a tiako tenina hoe mandainga ny rajoela izy miteny hoe alohan'ny farany taona izy vita 80 km raha mahavita 20 km io hatramin'ny farany taona navita izy zany tsy 80 fa 8 azadiny fa telo taona nanaovana 20 km io rocade io telo taona de ty zany 300 milliards d'ariary ny payena indray mandeha nalefa fotsiny am'izao nakaiza zany io voly io raha ny anjaran'ny ministère finance manazava amitsika hoe nandeha izy voly io fa madame ministre nanaiky hoe débloquena le vola fa tsy nakany am'le autoroute zao le izy enikaja rehefa manao projet ngeza za zao efa nanao RN9 ohatra de tineniko aminao fa RN9 misy olona 4 arivo tsy maintsy nasorona tamin'ny toerany tsy manomboka ny lalana tsy mahazo manomboka lalana zany raha tsy voalohaloha ny volan'le olona reo le mipetraka amin'ny emprise raha tsy le olona ny totofana tanimbary reo zany nahazo vola lalana velona zany raha tsy voaloha
aratsy voaloha tsy mahazo permis environnemental zany hoe tsy manomboka akory ny asa tsy mbola nahazo vola reo ka sao de misy oronan-tsaro mba afaka inontsika aloha satria niteny taraina tamiko tamin'ny anao tany tamin'ny zanandalo tany taraina tamiko reo olona reo ndao raha ohatra ka vonina alefatsika Cédric tany voaloha zany fanarahana natao de hoe amavanina ny taratasinareo raha tsy manana taratasy ara-dalànareo de maka taratasy fanamarinana ny fokotany hoe nareo marina ny tompony nanajary an'le izy tena hoe amoraina no nefa nandeha nefa le asa le fitrongisana an'le tany zany de nasarotony zareo le izy raha ohatra ny anay manokana zao tany avy amin'ny dadabe lova de efa maty ny taranaka ny teraky dadabe 3 menada zay taranaka teorina de manana acte de notoriété sasany tsy manana raha tena izy zany de efa fantany hoe ty dadabe ty mpandova reto mpandova fa ny ilany vaniny hoe efa manao acte de notoriété koa le teraky le anankiroa efa maty de ataovy daholo ny taratasy vezivezy any amin'ny domaine zay ty amin'ny atete Ambohimanarivo any Manjakandriana mankaty zay rovitra boky ka any Manjakandriana zay rovitra boky tsisy ininona zany manana plan zay matony trongisa le tany misy refy ny alohan'ny trongisany an'io tany io efa nidina ny géomètre expert mahita an'le refy namoaka izy zao ny refy n'io tany io no ny théorina nefa ilany vany le izy raha vao tsisy an'le juridique sy ny mandeha tany efa betsaka de nisy zany zao le ohatrany hoe zareo fitondram-panjakana nanao fanambanana tao amin'ny radio tao le niteny hoe tony ny taratasy efa nameno namia malalaka ny tany atoerana rehetrarehetra nefa taty de misy le député tsisy namia malalaka zany efa mandeha ny autoroute izy zany de valitena renay mihitsy hita iny le autoroute tsy ho vita mihitsy io na 2 mandats na 3 mandats tsy ho vita io raha io raha tifirina sary io ny any amin'ny sisiny any tsy mahafantatra an'io zay misy tongavanay aty ka efa io lalana efa hitanareo fa mandeha lalana 2 kilometre io tsisy 4-5 kilometre io zany no alefa any amin'ny sisiny any hoe voafitaketo zany vahoaka malagasy hoe rehefa tena mandeha marina ny asa iny lay oronatsary le matory alohanratsiraka ary hitatsika ny visite zay nataonao anisan'ny vava nataonao tao anatin'lay oronatsary ny amin'ny hoe tsy ho vita io miara-miandry eto aloha tsika fa tsy hivika ihany ko fa tao anatin'ny fidinanao anisan'ny vaovao nandeha teto amin'ny Real TV Madagasikara ny amin'ny hoe raha miresaka n'le famoam-bola resahanao teo ianao de nilaza ianao fa hoe ohatry ny akamakama ny mpandrarà akaiky ny fitondrana ohatry ny akamakama ny fitondrana ny egyptianina tsy mbola nanao autoroute ka misy mikimaky na resaka orthodoxie financière ny ainga tao anatin'iny famoana ny vola iny mbola tazominao ve zay androany ka nanao fanadiadiana ako tany Egypte de mahita fa expérience anankiray ihany ny ananany momba ny lalana expérience anankiray 20 km ngambany izay kely zany izy malaza momba ny trano building travaux génie civil zany fa tsy autoroute non de faharoa manaraka an'izany hitanareo fa tsy mandeha amilony le procédure zay anatin'ny lalàna mifehan'ny grand projet tsy mahazo atao ny asa raha tsy misy ny permis environnemental de ireo olona reo zao mitaraina satria tsy nahazo volana remblance de zay mahatonga ana miteny hoe mamita boka ny rajoelona jamais izy avita zany 80 km zany aloha amin'ny farany taona impossible zany impossible efa niteneniko imbetsaka zany mbola niteneniko androany satria izy mbola namoaka an'iny tamin'ny télévision nareo nanao émission de ho zay aloha mihitsy zany midina sur terrain za mbola tsy nahita an'izany projet zany raha tsy zao nandeha tany ako de nahita an'io de nahita fa kopaka ambava fa mitam-bahoaka ary le vahoaka eo tena sosotra mihitsy satria anisan'ny zavatra teneniny ihany koa de zao tsy manaraka fenitra le izy naninona hoa izy zany tonga de totofa fotsiny le lalana de le bus andehalan'ny rano zay amelona ny tanimbary rehetra am'le partie à gauche ohatra de tsy mandeha tsony de nametraka bus kely izy tsy mazaka akory le bus kely napetrany donc zany petatoko satria tsisy étude petatoko ohatrany zavatra rehetra ataony zareo ary efa matetika resako de ny ohatra meko am'izany ihany koa zany ny hoe resabola io détournement io anatin'io zavatra sûr zany tena tsy adikevitra fa anatiny zany ary hitanareo any resaka lalana resantsika ny fond d'entretien routier izy teneniny André Rajoelina iny
misy volany 600 milliards tsy hitapopoky 600 milliards ariary efa 900 milliards ariary sady zany zay vola resanao 900 milliards d'ariary zany izy io de araky ny eny koa anisan'le fonds d'entretien routier le 600 milliards nisy nandoavana trosany jirama fa hitanareo fa ho avy ny fividianana de izy maika andeha andohan'le orinasa kanefa ny orinasa reny izy zany ny teny hoe misy natao travaux fictifs sarotra amina mino hoe misy olona manao travaux fictifs zany eto sarotra amiko mino an'izany azadiny fa raha ohatra ka vola eo ampelantanany ny fonds routier dia tsika rehetra zao no mandrotsaka vola anatiny mandrotsaka tsika raha ohatra gasoil moteur anao de eo amin'ny 134 ariary par litre zay na rotraky tsika de isam-bolana io manome 10 milliards d'ariary azongasikara 10 milliards d'ariary zany raha amboarinao indray mandeha eo route nationale les réseaux structurants de vitanao tsara manao anazy 0 litre poule de atsonao tip top le izy tip top tsy any problème fa io zany ahafahantsika manao anazy tsara telotona sy tapany efa potika ny laliny teto Madagasikara de poté an zareo tsy nisy enquête parlementaire na raha iary nataonareo solom-bava-bahoaka ao anatin'izay hitanao hoe tena hitanao par za koa enquête namahan'le olana naleriny gouvernement enquête parlementaire lalana ho an'ny vahoaka fanampin'izay andriamatoranao rahatsika ka fito taona ateo aorian'ny tantananao ministera zao ny zava-misy raha tsika mahita tsy mahatsiaro tokony antoka manoloana ny afampitiany lalina am'izao koa ve anao rotona za koa ministre ny asa vaventy nandritrinao rotona efa niteneniko teo nahazo félicitation ny banque mondiale niteny tamin'ny rajonary mampianina ny ambassadeur union européenne reninay fa misy remaniement mba tazomo Roland Ratsiraka ministre ny asa vaventy de ozy rajonary mampianina malahiranako tsy teneniko aminareo eto ny anto malahiranako mitazona anazy eo fa de aloha zay fanaraka de fampiresaka zay de natao ministre ny tourisme za fa raha ohatra hoe nitoy za ministre ny asa vaventy de teneniko aminao fa efa vitatry ny ela sonerany vongo mananara zany nitondra sonerany vongo mananara amin'ny assemblée nationale ary afaka aseonareo amin'ny télévision ny volavolan-dalàna ny entiko accord de prêt momba ny sonerany vongo vaibe tam 2015 za ministre ny asa vaventy de ny entiko le arabo avy any io 80 millions de dollars tsy nahita vola mihoatra an'io andro rajoela fa mbola le vola hitanay tamin'ny fotoanandro niany ny vola zao 30 millions de dollars avy amin'ny Abu Dhabi 30 millions de dollars avy amin'ny fonds saoudien 12 millions de dollars avy amin'ny fonds koétien de 12 millions de dollars avy amin'ny Badea zay tsy nahavitana nery mihitsy gouvernement atao priorité tsy maro anisa enikaza sarotra ary ny maro anisa rehefa manapa-kevitra jerevinao ny zavatra nitranga motion de censure ane zavatra mazava iny aza mihitsy anisany nanao sonie rehefa hitanao zao hoe 50 isanjato ny député nanao sonie de natokisako le izy de nanao sonia eo ary le politique eo le zavatra tsy haiko ay fa mitam-bahoaka le izy ny arivan'iny le nanao sonie mihitsy manao déclaration en presse hoe fantatrao ny motion de censure efa une fois iny angazeta mapetraka bromartra tsy azo sakanany iny raha tsy afaka sakana latsabato tsy afaka sakana nareo ary nanaiky ny fisakana non tsy nanaiky nitondra niny requête iny zay tamin'ny amin'ny HCC nitondra niny requête iny tany amin'ny ACDDED mazava be tadidinareo zay nanao conférence de presse eny efa saisirany ACCR zareo lainga tsara laatra ina tsy tonga de nareo assemblée directe aminakany zany hitanao io fa mitam-bahoaka dolo zany tsy manaja lalàna tsy zavatra mandeha milony amin'ny zavatra ohatran'izany amin'ny assemblée nationale kenao anao enquête parlementaire io tsy voabaraky fo sinao fa tsy zavatra androso zany enquête parlementaire PDP ao aminareo tokoa ataoko entre parenthèse kely vetivety PDP nefa eny hoe za aloha tsy de miditra lala anatin'le izy fa hitanao zavatra nataoko zao le volavolan-dalàna momba ny CENI satria iny zany amany crisentsika satria raha ohatra andeha angalabato andro rajoela misy crise eo crise goavana de za hoazy alisa zao de niresako ministre ny atany hitako izy ino izy andraso resako filoham-pirenena zay de miandro tsika sao zany miandro ianao fa inao eny ary ivadika farany zafady kely satria tsara ihany fantam-vahoaka malagasy mirehare manko andro rajoela ohatra hoe nanao lalana ambilobe voemara nanao lalana tsy haiko non RN 44 66 non misy différence tsara fantam-vahoaka malagasy androany
za miteny zao de ministre ny asa vaventy a roa taona monja de teniko aminareo zavatra marina raha ohatra projet ngeza nizaniza mitondra eo a de bailleur de fonds mibaiko an'iny de efa milamina iny fa ny afatarana hoe miasa ny gouvernement na tsy miasa tsy amin'ny projet ngeza io fa amin'ny entretien périodique na entretien courant zay de io zany a tsy miasa amin'ny fanjakana satria mipotika lalana rehetra fa izy tena io fa navita RN 44 tsika na eo na tsy eo Andry Rajoelina tsy maintsy vita le RN 44 na eo na tsy eo Andry Rajoelina tsy maintsy vita le RN 5 zako ministre ny asa vaventy vita ny RN 9 Tulear miainga mandeha anala misampy sy ny sisa vita iny tsy ary goudronné iny za ministre ny asa vaventy le izy goudronné voalohany tanatin'ny tantara mivoaka malagasy fa zako tsy miteny isan'andro hoe za navita an'io satria tsy afaka mireharehan'izany ianao satria io a continuité de l'état ary indrindrandrindra zavatra efa mipetraka eo fa anisan'ny zavatra vitanao kely kosa ohatra afaka teneninao mba reharehanao pont Camour pont Betsiboka tsy vita io raha tsy zany joro mafy nakany amin'ny banque mondiale pont Camour zay irodana vao herinandro monja za ministre ny asa vaventy de andeha irodana amin'ny pont Camour de tsy nanaiky ny banque mondiale raha anao requête momba an'ireo telo taona j'ai dit non telo taona za madama za efa tsy ministre tsony ka inona tokony ataoko tsisy vahaolana lasa zany andeha nijery monsieur Mokhtar Diop vice président banque mondiale olona avy any Côte d'Ivoire nandeha nijerevako izy de ataovy procédure spéciale ho an'io mba andeha aingana io de matoa ratsiraka ny tontolon'ny angofo resako ndray mbava satria anisan'ny fahasahiranany vahoaka io amitsika mifampiresaka zao akoatra ny angofo de eo ihany koa ny électricité zany na ny herinaratra raha tsy laza ny délestage asa manao nareo atao masinao fa saika an'le voaparitany rehetra moa dia mijaly amin'izy io efa napetrakintsika tamin'ny filohan'ny république zany fanontaniany zany fa raha miresaka ny angofo-tsika fantatrao fa misy akony zany any amin'ny lafiny ara toekarena ary raha miresaka ny atao hoe mpampiasa volontsika de anisan'ny condition apetraka izy ireo hoe manahoana ny politique énergétique amin'izany firenena anankiray ampiasain'ny vola izany io na ny Madagasikara atreto anisany nametraka fanamby ny 400 mégawatt moa ny fitondrana mbola tsy vita le izy raha mijery ny fandaran'ny filohanao afaka 3 herinandro de hofona ny délestage raha mijery ny foto-drafitrasa isika na tiana na tsy tiana aloha dia ny jirama zany androany de marina ny filazana fa mivarotra faty antoko ary raha namokatra ny jirama taroa de efa mpivarotra sisy izy androany satria saika ireo mpiara-miombinantoka no mamokatra de mividy an'izany herinaratra zany io rasa jirama ary mivarotra avy eo izay le situation misy eto Madagasikara ka raha mametraka fanontaniana aminao androany de tsy amin'ny masony mavomboka fa maefa candidat ho filoham-pirenenanao inona ny politika énergétique hitanao fa mahomby farak'izay aingany indrindra akory taimina farak'izay antonony indrindra à moyen terme farak'izay lavitra ezaka indrindra à long terme raha miresaka ny politika ny angofo isika ary indrindra ity tontolon'ny délestage ty andre matosy mamoaka ny Madagasikara nisy projet taloha ny anarany énergie tout fantamin'ny banque mondiale zany vatsiny zareo vola navitana ny barrage andécalé sy ny sisa tamin'ny fotoan'andro ny filoha Didier Ratsiraka rehefa tonga fitondrana après Didier Ratsiraka de tsisy nikarakara nyreny projet ataontsika hoe à énergie renouvelable zany hoe na ny herin'le rano mikorina iny zany no avadika énergie avadika courant zany de tonga ny sasany de inany namaiky an'zareo nanao fifanarana amin'olona hoe misy groupe électrogène anareo na andana anareo mividy groupe de andao reny ampiasaina kanefa herinaratra mivoaka avy amin'iny groupe iny lafo de lafo ary zay anisan'ny fahasahirana antsika ankehitriny tonga ny tetezamita nanamafy an'izany zavatra zany tena nanamafy be mihitsy ary zay mihitsy mahatonga nako ny teny foana ary mbola miteny androany hoe tompona andraikitra reo zay nitondra tamin'ny tetezamita anatin'izany ihany koa tsy tianao miteny anazy mamira vatomanga satria enquête Bianco mazava be momba an'iny mandefa vola 80 milliards d'ariary atao virement makany Nosy Maurice de tsisy miteny zany ne manapotika ny fiainantsika eto zao
tamin'izany fotoanandro zareo nividy groupe ihany koa nampiasaina tao Tomasina jerevana le groupe même pas 2 ans kama ndeha potsika satria groupe occasion any vidina Rafistolena dia amidy ato dia vidiny Jirama. Voilà, zany zavatra nitranga. Dia reo indray mandeha manko ny resaka ministry ny fitantanam-bola tsy le ankehitriny fa taloha ho za hoe za tena faleo mihitsy am'le délestage ao Tomasina ary ny Tananarivo mitovy am'izany dia mba mangavanareo hoe inona le vaolana ka izy io ne malahirana be tsy sany tenenina amiko izy ty amitsika amin'ny teny zao misy surfacturation. Surfacturation mitetina hatrany amin'ny 50 millions de dollars. Fomba hoana nanaovany zareo anazy satria zany tsy amena vola zany le mpamokatra électricité tsy payeny dia aza tsy mbola payeny nareo fa azo vola zay afaka heritaona dia eo nareo payeny fa ampitomboy le facture fa tsy maninona dia zay dia fampizarana zareo manana proof PDB mihitsy nareo mba efa nametraka fitoriana ve nareo sisy dika zany affirmation gratuite sisy dika ny fitoriana momba an'izany satria le fitoriana efa nisy tsy mandroso efa nilazaiko taminao teo fitoriana BDB ne momba ny resaka herinaratra io momba ny dossier ny herinaratra any amin'ny Bianco fa tsy raha Bianco any amin'ny fitsarany tsy raha zareo satria an'zareo fitsarana an'zareo Bianco zany rehetra zany zavatra fatapoko fatapirenena tsisy tsy mahafantatra an'izany teneniko zany raha olona mpitondra reo fa dia mangina daholo dia sasany mahazo mamamy mahazo mamy dia mangina daholo koa dia zay ny manapotika ny resaka herinaratra eto Madagasikara. Tika fotsiny zao mantsy amin'ny resaka chiffre tsika le batosy ny mahoaka ny Madagasikara fantatrao tsara fa hatrany amin'ny 3353 millions d'ariary zany zao nambarany filoham-pirenena fa faty antoka nantrosa ao anatin'ny Jirama zany 1500 milliards ozy izy 1500 milliards fa zao ny namantsy zany resaka mba tsy ilazantsika hoe io loronatsiraka amitsika raha foana fa za zany miandry an'ilay capacité intellectuelle anao mihitsy hoe inona le politique énergétique hoentina Madagasikara ho any amin'ny transition énergétique avetsika sa anatsara ny hydro zay efa nanatsika io sa hijery anreto angovo azo avoza ndraiky tena vaolana zany ilany envergure présidentielle hoa le resaka eto fa tsy inona tonga na niady ho an'ny barrage Volobe satria io ny vaolana ahitaro le barrage ampitombony capacité arabasoa rabatsara 2 millions de personnes zao afaka 10 taona isitraka an'io fa manina tsy siniaviny tamin'ny 2019 zany satria mbola tady zavatra hafa izy barrage saovoka tokony alimenté antsirabe rehetra reny ary tonga ty Antananarivo tokony anampy ny Tananarivo dia tsy natao dia zay zany tokony atao tanterana saovoka dia eo ihany koa moa ny énergie solaire reny zany antsika zany firenena ataontsika hoe ny angaran'Andriamanitra manana biodiversité tsara be tsy misy manerana zao tontolo zao raha eto amintsika 20% ny zavamaniry sy zavamananaina eto amintsika dia tsika zany manana place tsara amin'izany énergie renouvelable zany hoe efa mokarana angovo madio dia anatin'izany moa zany éolienne zany tsy sampitenena satria éolienne zany anao kopaka ambava raha iresaka momba ny éolienne satria misy éolienne mivisité koa ny Diego Suarez dia efa mivisité an'io dia rehefa manao fanadiadiana koa mandeha le izy dia tsy matetika mahazo courant kory le olona satria le rivotra zany draindray misy draindray tsisy fa ny énergie solaire zany amin'ny tapany ansasaka Madagasikara azo ampiasaina tsara ny énergie solaire ary hitatsika anie zany ankehitriny misy énergie solaire na ny olona tsotra ry manana panneau solaire reny zany anisan'ny vaolana fa anisan'ny vaolana lavitra ihany koa dia mba tsika mamokatra n'le panneau solaire zany hoe ny orinasa eto amintsika moa zany ekena fa anisan'ny mampikatso ny toe-karena ary mampikatso ny fampiroboroboana ny asa sy ny fananana asa eto Madagasikara dia ny politique an'zareo zany le manentsika orinasa rehetra ty asiana redressement fiscal sisa dia lasa miena ny olona mahazo asa tsy io zany tokony mamokatra panneau solaire sika inona moa ny zavatra atao fanjakana ohatra amin'le CCS le CCS ny tokony mba orienténao orienténa le CCS hoe bon nareo azo subvention fanjakana raha ohatra afaka votena amin'ny assemblée nationale zany tsy olana raha ohatra hoe reto daholo ny étude ataonareo
ohatra zany hoe énergie solaire mahazo subvention amina milliard nareo raha ohatra manao étude momba an'io ary misy orinasa mba miforona momba an'izany ataona privé mahazo subvention ampanjakana nareo raha manao recherche momba ny énergie hydroélectrique na de fa misy ary zany ankehitriny fa azontsika ataony hoe mba mamorontsika de barrage kely madinika azontsika atao ihany koa ny recherche momba ny ohatran'ny voalazako teo automobile électrique fa maninona mbola anatiny daholo le politika resahanareo zany fa maninona za zany mitondra dossier indray mandeha tamin'za ministre ny tourisme de nakany Espagne de nengaviana ministre rehetra zay manao ambition touristique mba hitondra dossier aty de nitondra dossier nientiko tam'izay ho an'ny Nosy Sainte Marie atao hoe nosy prioritaire nosy développement durable de inona daholo le fepetra anatin'le izy zany de hoe misakafo ny olona a Sainte Marie de sakafo tsara madio tsy mampiasa zezika chimique zay anatin'le izy ihany koa tsy mampiasa automobile ntsony eto Sainte Marie eto fa erahantsika malala hoe to camion anankiray fotsiny no transport eo nentana de zay monja fa tsisy camion ntsony mahazo tonga eto Sainte Marie de erahana zany le izy hoe ok dia manaraka tsisy mahazo mitondra scooter fa tsy maintsy scooter électrique de tsisy azonareo za politique ohatran'izany afaka apetraka tsisy eto amintsika eto zavatra mazava hoe ijaly foana zany tsika amity ino manaranazy ty carburant ty non ankehitriny misy tuk-tuk zao any aminay électrique de tokony mba apetraka fanjakana tsara hoe bon andeotsika amokatra tuk-tuk électrique na bicyclette ane tsy vokarantsika eto Madagasikara zany one dof ino moa le one dof amzareo ty one district one factory na bicyclette na bicyclette araire tsy vokarantsika andraso aloha andriamatoranao ratsiraka ny manahirana mantsy ianao zao tsy eo amin'ny fitondrana de manana solution fa rehefa eo amin'ny fitondrana ohatra ny adino daholo zay natonga anako nanaiky nanao ministre am'izay mba fantatra hoe rehefa miperinasa ve izy ty débat misy ary teneniko aminao fa rehefa za ministre ny asa vavety moa fa voalazy iny fa za ministre ny tourisme 20% d'augmentation du nombre de tourisme à Madagascar 20%. Nahazo félicitation ny organisation mondiale du tourisme ary nantsoko taty monsieur Taleb Rifai secrétaire général en tourisme manerana zao tontolo zao ohatrany hoe président tourisme tam'izay nisy peste tateto de rehefa nisy peste tateto de nakafanapa-kevitra Nosy Maurice Seychelles hoe zay sambo makany Madagascar na inona de tsy mahazo makaty aminay ntsony nalahelo be mihitsy de tsanganako de nandeha nijery premier ministre ny Nosy Maurice de nyraisiny de tonga de mifoanany zareo le décision zay nahazo félicitation ty kary nampidi-bola 800 millions de dollars monsieur Engal petraka amin'ny tantara mihitsy reny raha ny tourisme manokana fa ianareo mpanao politika ho azy foana le izy manana solution de rehefa tsy eo de tsy manana zany teny aminao rehefa mitondra perinasa solution satria ianao raha tsy amperinasa raha farafakely tsy amperinasa ianao raha tsy farafakeliny ben'ny tanàna ok matoa za laha nimbetsaka dikan'izany tsy ratsy ny asako tany tsy amperinasa ianao raha tsy ministre efa teneniko tao hoe bilan za ministre fa solombavamboaka ianao tsy amperinasa zany fa solombavamboaka mitondra ny etaeta amin'ny vahoaka zay ka io indrindra ndray matoranao ratsiraka vetivety iva Richard aloha ny faneho-kevitra rehetrarehetra teo dia nahitana taratra fahitanao ny fandikan-dalàna samihafa eto amin'ny firenena be dia be le fandikan-dalàna nambaranao ny any fanontaniako rehefa misy ny fifandimbiasam-pahefana ara-pomba demokratika ndao heverina hoe isy zay eto amin'ny firenentsika ianao hoe manantena fa ireo olona voakasika ny fandikan-dalàna ireo dia ho tsaraina am'izay am'izay fitondrana manaraka eo manantena mino an'izany ve ianao isan'izany mpitondra am'izao fotaon'izao zay hitrikitrehanao mafy mihitsy fa tena mandika lalàna be dia be teneniko aminareo ary mety nampiovany tantara amin'ny Madagasikara rehefa tonga ny tantana ny filoham-pirenena Rajoelina Mampianina dia naresaka taminy ako hoe tsika ty tsika mametraka ohatra hoe règlement na règlement ataontsika hoe lalam-panorenana na
na lalàna hafa dia tsika ihany mamorona azy, tsika ihany tsy manaja azy. Tsika zao tsika miteny zao tsy misy gouverneur zany anatin'ny texte nefa misy gouverneur. Andry Rajoelina ihany nampandany an'io lalam-panorenana io e. Tsisy président faritany nefa anaty lalam-panorenana tokony misy ny faritany. Dia tsika hoa rehefa ohatra miresaka baolina kitra dia arahantsika le règlement baolina kitra, carton jaune, carton rouge, tous corner. Satria maninona? Satria io lalàna amin'ny feno baolina kitra io avany ivelany io fa tsy tsika namorona azy. Fa le foronitsika mihitsy ny tsy ajaintsika. Dia za koa dia anisan'le olona hoe tsy maintsy ajana ny lalàna, tsy maintsy ampiarina ny lalàna. Eno tsara raha zako lany filoham-pirenena indray andro any dia ny ekipako zay orinako ny sasansasany androany tsy maintsy resako tandremy fa ampiarina amintsika rehetra ny lalàna. Tsy maninona mialatsiny raha voatery manamboatra chambre ny tsy hafahanina ny fa tsy irina zany hoe misy tafiditra any nareo fa tsy blagy amin'io, tsy mahazo blagy amin'io na fianakaviana na iza ka tokony ampiarina ny lalàna tsy maintsy ampiarina. Satria raha vao tsy ampiarina io dia andrano foana ny eto amin'ny tany sy ny firenena dia tsisy zavaka androso eto amintsika. Dia zay ny zavatra resako, anisan'ny resako tamin'ny filoham-pirenena tamin'izay nanao le lalàna momba ny amnistie. Fa maninona ho any amnistiena daholo le olona, fa maninona olona nanao tsy nety amnistiena. Grâce présidentielle, oui, raha ohatra zavatra hafa ane hoe gadrainy ianao satria politika e, non. Satria gadrainy ianao satria nanotokodi-bolam-panjakana, na hoe saziny ianao nanotokodi-bolam-panjakana, saziny ianao satria namony olona, amiko zany tsy afaka amena amnistie mialatsiny. Grâce présidentielle afaka amena azy fa tsy amnistie. Ivirena kely ny resaka fahatapahan-jiro Andriamatoa solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao mandeha ny resaka 3 herinandro no anafoanana. Iverina amin'loha ny resaka délestage iny nambaranao teo moa zany vola 20 milliards ariary resaka virement, eo ihany koa ny resaka marché fictif na groupe miisa enina raha tsy diso isany efa mandeha ny fitoriana mahakasika amin'izay mety tsy azo everina ve karazana diversion fotsiny ve zany ny fanambarana samihafa atao amin'izao fa iverina afaka azo andro. Manahoana ina ihany koa sosikevitra azo raisina zany raha nohoan'ny androany. Na raha ohatra resaka herinaratra io na aloha dia tsotra zany raha resaka fanajana lalàna, fanajana texte, fanajana ny ataontsika hoe ny lalàna velo eto amintsika zany tsy mahazo miblagy amin'iny. Raha vao miblagy zako be ny tanàna dia miteny aminareo za fa tsisy mpivarotra amoron-dranomasina zany interdit. Zay mivarotra androany tonga dia ny ampitso mandefa police municipale. Zany miteny maire ankehitriny jerevinao fa mikorontana tanteraka ny tanàna. Non wa mila mandray fepetra satria na ny olona mitondra ny tanàna na ianao rehefa ianao be ny tanàna ianao mitondra ny tanàna. Mitovy amin'izany daholo tsy maintsy ampiarina ny lalàna. Donc zany amin'ireo olona zay nanao zatra tsy mety amina jirama na inona tsy maintsy ampiarina ny lalàna, c'est obligatoire. Voilà. Raha tsy mampiarintsika zay tsy tafavoaka mihitsy Madagasikara. Ina moa mampatanjaka anareo firenenareo ivelanareo. Jereo zao Donald Trump zao mipasse tribunal. Fantatrareo ve zany? Jereo Nicolas Sarkozy mipasse tribunal. Fantatrareo ve zany? Jacques Chirac mipasse tribunal. Zany ny tena izy zany. Fa ianao anao ampimamba ny économie, anao ampimamba ny lalàna. Non, non, non. Dia Roland Ratsiraka miaraka amin'ny MTS ny olona mpiaradia aminy dia tsy anaiky mihitsy hoe firenena ohatra ny tenen'ny sasany hoe république bananière Madagascar, république anakondro zany. Io tsy zavatra zaina fa zay tianao atao népotisme lava, andrano lava. Non, non, non. Raha te hanarina ny tany sy ny firenentsika dia tsy maintsy ampiarina ny lalàna, tsy maintsy atao zay mamety anazy. Eny ary ny matoa solombaroaka ny Madagasikara mandeha be ny firantsika izy amin'ny rahalahy tsy maintsy mandroso ihany tsika, tsy azontsika hidovirana ny sehatra radio karena ary matetika izy io adinonareo mpanao politika kanefa misy akony be aty amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Ny tontolon'ny fanoranana sy ireo entana filaina amin'ny fiainana lavinandro na ny PPM no tiako horesahana kely aminao ary angatahako ihany koa vahaolana. Tsika ho ary amin'ny resaka androany dia hoe le Roland Ratsiraka kandidany any ho resahako fa tsy le solombavam-bahoaka dia hoe mafia ve an'izany secteur économique zany. Anome piste kely anao fa satria rehefa mijery ny tatitry ny banque mondiale zany za io marain'io dia azo refesina
fa niena ny tany fanondranana entana sy ny volaniditra ho an'ny Madagasikara tamin'ny fanondranana nandritra ny 3 volana voalohany tamin'ity taona 2024 ity. Voakasika tao anatin'izany Andriamatoa Laurent Ratsiraka ny fanondranana lavanilina izay efa nambarako moa izy io fa niena hatrany amin'ny 2,200 taona ny fanondranana lavanilina volana janoary hatramin'ny volana martsa 2024 raha tafiakatra hatrany amin'ny 5,500 sy 700 faingo ray taona ny lavanilina izay nahondra Madagasikara. Tena nahitana fianany be zany tsika ranoarina tamin'ny 3 volana voalohany tamin'ny taona 2024 iny. Nahitana fianany ihany koa ary mibatra any amin'ny 3,30 faingo ray 100 ny fanondranana ny kobalta ny ena ihany koa fanondranana orinasa afakabatra any amin'ny 6 faingo 100. Zao zany ny fanontaniako raha mijery ny marjefo ny tontolo ny fanondranantsika de ny ena tompoko ny zavatra misy ankehitriny miena ihany koa ny vola miditra ho an'ny Madagasikara. Fantaniko zany de tsotra. Inona ny politika tokony napiarina zao fitondrana tarihan'ny filohan'ny Rajoely zao mba isy fiatraikany voalohany any amin'ny fahefa-mividin'ny malagasy ny fanondranana. Faharoa, mba isy fiatraikany any amin'ny sandam-bola malagasy ny fanondranana dia miariary zany. Ary ny fahatelony, inona ny tokony atao mba tsy siakony any amin'ny inflation ny vidin'ny PPN sy ny fiainany davanandro izany rehetrarehetra zany. Andriamatoa Laurent Ratsiraka. Bon, ny fanapa-kevitra raisiny ity fitondrana ity aloha nandritra zay efa taony zay dia fanapa-kevitra zay fandaka tanteraka amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena. Raisitsika ohatra zao ny fanenjena ny orinasa rehetra mahazo manontany nareo fa ny orinasa rehetra ny enjehana mba handoa etra satria etra foronina hoe anao za manao ohatra hoe 500 millions chiffre d'affaires anao dia angatrana anao redressement fiscal 1 milliard 2 milliard 3 milliards d'ariary resaka redressement fiscal. Donc kejainy zareo zany ny ataontsika hoe ny mpitantana orinasa mahazo manontany mpitantana orinasa nareo fa tsisy diso zany teneniko zany dia reo olona reo za koa anisan'ny mpitantana orinasa dia reo olona reo zany dia tsy maintsy avela miasa ny sakany sandavany izy ihany no hanome asa olona io rehefa miteny zareo hoe confinement restaurant zany koa mbola anisan'ny tsy fananana traikefa zany confinement nisy peste ane teto amintsika tsisy confinement fa maninona rehefa tonga le valana retina coronavirus nasiana confinement tsy tokony asiana confinement barrage sanitaire oui ampitoboy nisan'ny toerana mandray marary oui fa tsy asiana confinement tsy afaka miasa ny restaurant tsy afaka miasa zao dia lasa potsika ny sehatra ny tourisme tamin'izany dia jusqu'à am'izao mbola mijaly zareo mandovola betsaka amin'ireo olona reo ny mpitantana orinasa zao vao resaka tao ny resaka travaux publics tiany zareo daholo ny sehatra ny travaux publics hitanao izy androany izy miesseye monsieur rattrapé fa adinina ane efa misy maty reo olona reo nivarotra fananana reo ny anjeha amin'ny banky sy ny sisa non avelao miasa ntsakany zandavany le olona zany zavatra farantsotra tsisy investissement angatahana aminao tsisy inona fa tsisy lalàna spécial angatahana aminao fa aza sakatsakana zay mahatonga anako tena nijoro momba ny lavanila sy ny sehatra ny exportation sehatra letry hoe avelao miasa ntsakany zandavany olona jerevinao nefa ina amizay rajoela zay vao tonga tany nandeha nyteny hoe libéralisation zasa lalàna efa mipetraka depuis 1994 ny libéralisation ny lavanie efa mipetraka fa tsy najainy zareo donc zany nanao lalàna ambony lalàna izy ohatrany politique ampiarina amin'le exportation zany raha avelao libre miasa ny olona avelao miasa amprisio le olona miasa zay zao rehefa manondrana ohatra letria libéralisation zany libéralisation zavatra rehetra za taloha manondrana canelle un conteneur par mois farafakeliny ok zao enao tsy afaka satria rebreben zareo be loatra ny procédure rebreben anao amin'ny qualité n'le canelle hoe zao asiny lalàna vaovao asiny zao sakana be loatra textile niantsola alohan'ity émission ty niantsola mpanondrana entana inona problème non on n'est plus compétitif pourquoi à cause de la Jirama en priorité. Donc Jirama a un problème favorise actiqueto. Jirama a un problème de compétitivité une entreprise malagas, redressement fiscal a une compétitivité oui, PPN Tsimouravan fa
tsisy effort nataon'ny fanjakana azavaiko PPN ane zavatra produit anankitelo hoe tena base vary siramamy menaka io zany PPN inona zavatra nataony zareo dia vary izy dray manafatra vary fa angahandrasana aminy manafatra vary nefa io business ny dikan'io business io de business ny zareo ihany koa zany io vary io avelao le mpanafatra vary isan'andro manafatra vary ameo fotsiny izy hoe ok ary ny frais débarquement nao ahena am'izay anao manafatra tsara am'izay tsy voadona ny vahoaka malagasy siramamy jerevinao usinareo katso daholy raha tsy hoe ambilobe angambany katso ny aria morondava katso ny any tomasina tsisy mandeha rehefa manontany ianao hoe maninona moa ny usine any Brickaville tsy mandeha de mazava le izy tsy ameny zareo tany aho de rahetendray any anaran'le olona de gagandray nareo hoe maninona de zany teniny tampo inona hoa idirany zany olona zany amin'ny resaka tany ao Brickaville zany zavatra mitranga ozy izy tena gaga sy talanjona ako nefa ny ny olona anao an'izany misy eto amintsika jerevinareo secrène potika ary io prime ministre tompona ndraikitra voalohany amin'io satria maninona satria ny ralany lehibe ny secrène ary izy prime ministre inona tsy mampitsangana anazy hoe non efa misy olona repreneur za mahita repreneur ho an'ny secrène tonga de hanao investissement de iara-iasa eo tazomy mpiasa de manao exportation tsika de ino moa izy ty exportation de service zany hoe ny tonga ny sambo zany de réparena eo de devise ho antsika ane zany tanonitsika azadiny fa na Iermady io ane roplanina avy nivelany mandeha aty avy any Nosy Maurice mandeha aty réparena ao amin'ny aéroport zany ankehitriny potika dolo zany ahoana le pouvoir d'achat le fahefa mividy efa vovaly matsy de itirako exportation tsy maintsy atao matanjaka voilà azadiny fa vanir resantsika potika tanteraka ary za anisan'ny joro ary solution fa trop tard zao tsika miteny zao $50 la tonne tsy lafinao mivaninao tsika miteny zao nefa taloha $180 la tonne zay le prix nangatana taloha de lafinao mivany zao nefa tsy lafo tombo ny stock ho avy ny campagne vaovao zao vao maika pire donc 2 ans zany io vanio tsy andeha ka za de mitodika mivahoaka ny sava sy diana sy indrindrindra nala ny jorofo sy ny antsinanana manao lavani rehetra sady manao lavani fa mba eritreretany koa ny zavatra hafa satria mety rotogna mihitsy io zavatra io ho katso fa tsy androany any kakao tsy mandeha amin'ny lohany textile efa niteneniko taminao teo donc fanjakana mihitsy ny sakana manapotika anazy rehefa mandeha ny exportation pouvoir d'achat mitombo satria maninona satria mandeha ny exportation devise zany vao maika mahazo lanja ny vola malagasy efa mahazo lanja ny vola malagasy ny vary am'izay fotoa zay tsy 3000 ariary tsony ny kilao fa lasa ohatra hoe 2000 ariary ara mandeha mafy be tsika lasa 1500 ariary de tokony atao zay mampiroborobo ny tourisme androanany anao zao za zao manao réservation akany Tomasina de za miteny aminao fa tsisy place satria roplanina anankiray monja no makany tokony asiana roplanina isan'ora mitovy amin'ny taxi brosy makany Tomasina makany Majanga makany Tuliara zany ny tena izy zany tsy mila investissement fa mila fotsiny fanjakana vonina iara-iasana bien sûr za zao nahita ny patron Airlink za ministre ny tourisme patron Airlink za ozy izy misy problème za mbo teanao ligne intérieure Madagascar za ozy teanao Tuliara Fort Dauphin eo fotsiny zay Tuliara sy Fort Dauphin fotsiny ataonay tsy mahazo autorisation izy tsika ane tsy mangataka vola aminy de toute façon fanjakana io fahity fa autorisation avelao le olona iasa tokony misy roplanina zao mijanona Tomasina de makany Sainte-Marie isan'andro makany Manoro makany zany tena izy zany mbola manamafy ny fanikevitra tamin'ny 13 ianao mahakasika ny privatisation ny orinasa bien sûr za ko niteny tamin'ny filoham-pirenena taloha erzona ampiano tsy maintsy atao ny privatisation ny Armady zareo mokamo zareo tsy d'accord fa banque mondiale ny resaka tamiko nanao fiorana mihitsy zay spécial mba ahafana manao privatisation de naetsena natao moa le privatisation nefa sarantsariny fotsiny fa nefa ran'le izy ane tsy privatisation fa zareo ihany mibaiko an'le mpitantana de niaraka natao tamin'ny Air Austral de tsy de tena privatisation tena vahaolana tsara indrindra fa ny autorisation amenao mba ahafan'ny olona miexploiter an'le ligne
Ligne zao androany za miteny aminao raha misy autorisation dia andao ary anao fotsiny mananary maroantsaitry sambava. Za miteny aminao be de be aeroplanina ho avy eo mananary maroantsaitry sambava. Tsy akany Antananarivo. Ianao ve androany akany maroantsaitry? Androany rehefa akany maroantsaitry anao dia mbola voatery makaty Antananarivo. Zany ve dia normal. Dia alebiazy koa ny ohatra hoe aéroport Thomas zao alebiazy dia mba tonga avy any Nosy Maurice ianao dia tonga ao na iainga akany Paris ianao dia vao sambava ianao makany Paris. Zany ny zavatra tsotra tsy sarotra zany fa zavatra mora fa le mivangongo eto mifahefana zay mampitaka n'olo décentralisation. Vangongo eto mifahefana dia potehany zalahy le firenena. Faranako le lafiny ara-toekarena satria efa tokony hamarina ny fandarantsika ry izy mirahalahy tsy tena nazaoko valiny tsara satria mila vaolana mafonja ao avy amin'ny Roland Ratsiraka ny mpiaino atsika androany ao anatin'ilay lafiny ara-toekarena teo. Amaranako amin'ny resaka sandam-bola inona ny politika monétaire tokony ampiasain'ny Madagasikara amin'ny andriamatoa Roland Ratsiraka. Faharoa, raha misy ny tokony atao hoe plan de relance économique dia inona ny sosokevitra ao? Ary ny fahatelo sady farany ahoana ny anatsarana anio le resaka orthodoxie financière izay ataon'ny fanjakana alohan'ny toka. Tsika adino fa tsika zany tena puissance antsika reflopénena andalo rehetra reo manadino zavatra anankiray. Dépense foana ny resahana. Dépense foana. Anao an'izao dépense zany, anao an'izao dépense zany, anao an'izao dépense zany. Tsisy miresaka recette. Io zany tena zavatra lehibe indrindra. Zako za be ny tanàna antanio mbola velona monsieur Fenipierre, izy ny trésorier principal ny Thomas za be ny tanàna eritaona monja dia niakatra doublé ny recette ny commune urbaine ny Thomas satria namorona recette vaovao ary tsisy olona voadona tamin'izany fa amina milliard namorona recette vaovao. Navitana zavatra betsaka, navitana lalina sisy. Eto zany tsisy stratégie, tsisy ampiakarana recette, zany hoe tsy anatin'ny projet économique ny mihitsy hoe bon mila mahazo vola Madagasikara, mila mampiditra vola Madagasikara. Donc anisan'ny ahafahantsika mampidi-bola ary ahafahantsika manome lanja ny politique monétaire resanao zany dia tsy miala amin'ilay voalaza teo fa anisan'ny anatin'ilay voalaza teo ihany koa mba hampiena ny importation. Efa hampiena ny importation ianao dia tsy maintsy mikondoa ianao miaraka amin'ny tantsaha rehetra. Efa miresaka tantsaha zany dikan'izany fambolena, fiompiana, jona. 3 points. Io zany tena avokavoko ny firenena malagasy io. Io avokavoko ny firenena malagasy io hoe mba tsapanao hoe misy zavatra mandroso. Fiompiana tsy maheno mihitsy ako hoe avy amin'ny fiompiana manondrana atsika 0. Oui, misy resaka hoe omby tiana ombrana fa atahoran'olo hoe misy ambatika io ampitombony dahalo io tsy voatery ombiny ny voatery hoe aondrany na osy ary afaka aondrany na vola ampidiriny arena kibony tany kilany zay. Voilà. Dia fa les 3 points essentiels satria 3 points io zany tena hoe fiainan'ny vahoaka malagasy isan'andro tsy akanavaka satria 80% vahoaka malagasy miaina manodidina ny resaka fambolena, fiompiana sy jona. Jona potehany zalahy zao ny jona satria mbola encore une fois ny anaran'ny namanareo mbola anatiny koa tsy mahazo licence de pêche ny olona. Firy ny sambo zao voatery mijanona tsy miasa satria tsy manana licence de pêche satria zareo ankaiky ny fitondrana ihany mahazo le licence de pêche. Zay anisan'ny zavatra goavana fambolena. Fambolena zany raha tsy mandeha tsika amin'le hoe libéraliseo ny siramamy avelao daholo ny olona hiasa ny tokony izy amin'ny resaka siramamy ameo tany le olona rehetra zay teanao siramamy eo tsika manana fanaitenana hoe iena mividin'ny siramamy ary zavatra efa nisy taloha fa tsy hoe zavatra foronina vaovao tsika efa nanondrana entana nanondrana siramamy tsika taloha hatramin'izao ny ambilobe mbola manondrana siramamy nefa tsika ihany koa miimporte. Donc zany politique monétaire raha monnaie fotsiny resana za tsy d'accord amin'izany fa tsy maintsy monnaie ne misy lanjany io lanjany io ny économie, lanjany io ny valeur économique anao. Valeur économique anao zany raha ohatra mandeha tsara na io volamena io ary na tsy kasintsika ary mandeha tsara io fa anatin'izany ihany koa io risoriso amin'ny volamena lava ataonareo ary za miteny aminareo fa na tsika miteny zao mbola misy volamena mandeha foana hoe nefa ny volamena tokony mba zahoanao recette be
azahoanao mampiena ny lanjan'ny euro na dollar par rapport amin'ny monnaie malgasy. Donc zany a tsy politique monétaire spéciale no atao Gasikara fa ataovy miroborobo l'économie avelao ny sehatra rehetra tsy miankina se développer tsara fa tsy fanjakana no atao manao industrie madinika non en privé ameo alala les privés ameo autorisation les privés na ameo exonération les privés tsy fanjakana natao amboly pomme de terre non fa les privés ataovy le barrage mba andehanan'ny rano makany amin'ny vary na makany amin'ny zay tokony ambolena zany ny anjara ny fanjakana zany fa ny anjaro ny anjaran'olona ndray ny tadiaviny raisany izy manafatra simenitra ina moa ny andrasana ny fanjakana no asa tsy asan'ny fanjakana zany ny asany ary tsy vitany. Efa natsidika atao ihany mandehibe ny fotoana fa misy lohahevitra anankiray ty everiko hoe zava-dehibe tena tokony ho resahana nahazo faritra vaovao tsika Ambatosoa amin'iny faritra Tsinanana iny vatovavafito vilany efa misy faritra samihafa ihany koa re ihany koa hoe mangoro koa mety hotokanana amin'ny faran'ity volany ity ny lalam-pirenena fa 720 dia mety hoe ho atao ihany koa mangoro feo daholo zany resaka fitsinjaram-pahefana daholo le izy zay zany no endriky ny fitsinjaram-pahefana aloha hoe mitombony isan'ny faritra eto amintsika mitombony isan'ny tompona andraikitra ary avana arak'izay tratra ny faritra isan-karazany isongadina misy ahoana ny hevitra momba misy ampahako avany marontsetra satria papako moa zany fantatr'olo hoe Tiana Ratsiraka zokony Didier Ratsiraka fa misy tsy fantatr'olona aminay zany dia ny mamako zanaky Gerson Jean-François zany hoe Gerson Jean-François dia ministre tamin'ny première république nandritra ny 12 taona ministre ny fahasalamana izy ministre ny asa izy ary ministre ny fitsarana izy juriste izy zay mahatonga anako tsy miblagy mihitsy amin'ireo zavatra rehetra reo satria ny papabeko mihitsy akoatran'ny Ratsiraka na papabeko mihitsy ny mibaiko ana hoe ty zanako lahy mba amboary ty zafiko lahy mba amboary zao be ny tanànany Marontsetra izy solombavam-bahoaka ny Marontsetra ihany koa izy faly sy raha vao maheno hoe Ambatosoa Marontsetra nahazo région ok za faly ary za inganieka tsisy ny sampony dia andehan'ny Marontsetra afaka fotoana foy fa haiko loatra le fitondràna haiko loatra am'le kopakambava reo faritra reo ne soloany gouverneur kopakambava zany inona mampiova le faritra sy gouverneur dia mihevitra zany ny olona vao maika matanjaka le gouverneur faible tsisy pouvoir gouverneur tsy manana pouvoir namena engin tsisy carburant tsisy budget tsy misy technicien tsisy ingénieur tsy misy conducteur des travaux dia ny zavatra ataony tsisy étude fa kopakambava fotsiny alefany le engin dia gratte kely dia zay dia vita dia afaka 3 mois simba tanteraka ny lalana donc zany tsara le izy ok fa za mitaky zavatra lalindalina kokoa no zany za mitaky hoe ameo pouvoir ny faritra ohatrany mitovy amin'ny commune io ne tsara amin'ny nataony Zafelbert loi 94/008 manome pouvoir ny commune rehetra eto Madagascar merci professeur Zafelbert après nandeha les régions tsisy pouvoir nandeha faritany Didier Ratsiraka hoe nanatao faritany mizaka teny misaotra ny Didier Ratsiraka fa problème nasorana tamin'ny pouvoir ny anaovana an'izay fanomezana pouvoir zay fa mahazo fampitaovana ihany chef district hatrany monsieur Fokontany lalàna amin'ny fiany zareo ny efa ao hoe zany hoe faly André Rajoelina milaza hoe za ozy izy nanome fitaovana ny chef de district za nanome fitaovana any région tsy efa fitsinjaram-panefana ve zany tena manadalantsika le zalahy mialatsiny amin'ny teny an'izany fa amin'ny fomba ahoana moa fitsinjaram-pahefana zany fahefana zany moa hainy mba inona ny dikany le olona mibaiko ny région misy anazy fa tsy hainao avy aty no mibaiko voilà zany ny décentralisation effective ary le collectivité décentralisée ireo zavatra tsy hain'ny mpanao politika dia efa lalàna mipetraka ne io hoe tsy fironina tsony le lalàna fa le izy tsy effectif tsy tanterahana ny commune ihany le izy ny tanterahana fa tokony tanterahana koa le izy amin'ny région tokony tanterahana koa le izy ohatra amin'ny faritany
Voilà. Inona le endrika hita mason'le fanatanterahana le izy zany toy tokony manapa-kevitra fidina ohatra zany fidina le chef de région, ok, fidina izy de izy manana conseiller régional, de conseiller régional io karazany hoe assemblée nationale an'le région azonao de io zany mamolavola amin'ny budget-ny a de budget régional amity taona ity zay anao an'izao tsy miankina amin'ny fanjakana ntsony zany fa ny andrasana amin'ny fanjakana de hoe rehefa misy loi sur les investissements miniers de mba mazava hoe ohatra hoe 20 à 30% ny recette minière alefaso am'le toerany amin'ny fomba ahoana moa ça va zao a manao 700 millions de dollars rehefa mandeha tsara ny vany recette de ane ça va ny hôpital mbola tsisy zavatra azo raisina ny lalana fampianarana tsisy azo raisina ahoana ny afahanao miaccepter an'izany enao a Thomasina anisan'ny mampidibola province mampidibola be indrindra eto Madagasikara Thomasina ahoana ny hôpitalinay tsisy zavatra manara-penitra fotsiny lalana tsisy fanajany zany ohatrany ahoana ny famaritanao ny antsoina hoe fitsinjaram-pahefana efa misy ika ao anaty lalam-pandrenana fa ny amin'ny Roland Ratsiraka ohatrany ahoana ny famaritanao ny atao hoe fitsinjaram-pahefana avy aloha le olona midécider ny hoaviny les CTT io ve sa le olona oui, collectivité territoriale décentralisée, c'est déjà dans la Constitution. C'est les provinces, les régions et les communes. Communes, les favite et famandéines. Fa, si a fapoutsi que satia, mis commune na maref, mis commune na fakamano recette. Les tansani ramiasa tsare, tansa. Minuanano fa andunie tantan tansa. Fa izy ny tsy afaka miasa tansapo teanao donc tsy afaka mandohy etrantany raha afaka mandohy etrantany tansa mampidibola ny commune azontsika zay commune rurale resaka io de ny région efa voalazantsika teo province zao mangina dolo izy mianakavy satria tsy miexiste en province dans fiainantsika andavanandro kanefa ny province au niveau ny lalampanorenana mbola miexiste donc zany ampiarana anazy de tsotra tanterahana fotsiny iny de aveo le vola sahaza azy mila eritreretina ohatra zany hoe fantansika fa cacao zao province ny Diana mampiditra azy de mba jerevana hoe firy le recette ny cacao 30 millions de dollars de mba avelao kosa 20% 30% le recette mandehany fa zavatra mitrangany amin'ny firenentsika zaro nitondra rehetra ro na namafy an'izany daholo inona zavatra mitranga ampitomboana nisy ampiasa ampanjakana alefa népotisme io enao ve zao couleur zao mampidirana miasa enao ve zao couleur zao za koa bentanana Thomasina za tsy nampiditra olona miasa fa miasa tsika hoa de journalier ny raisiko journalier zany ampiasainao izy androany dimanjato arivo de rapiditra izy voatera soana tsisy budget hoa za tsy andaingy tsy voapaye aveo ny karama za bentanana Thomasina tsisy karama tsy voapaye zany voapaye daholo ankehitriny anao ndraindray 10 volana tsy voapaye ny karama satria gestion mauvaise gestion rehefa mahazo fitondrana le couleur ankehitriny io na bentanana Antananarivo ary mahazo fitondrana de tsy le maire ankehitriny fa le taloha regny tonga de alaina daholo zay olona rehetra te hiasa midira miasa atony vola non tsy mety zany de zany ny ataony zareo amin'ny fanjakana io de za ministre ny asa vaventy ampiditra olona 80 zay atao inona moa zany olona 80 zany de resako ny mpiara-miasa amiko non fa maninona rehetra voate aka io ane poste budgétaire efa misy ato aka tokony tsy alaina raha tsy alainao de lasa n'olona sasany bon jerevako ministre ny tetibola sy tatanambola hozako aminazy hoe madame misy zavatra tsy mety amity fireneny ity fa maninona zako voatery aka olona miasa nefa le ministère tsy milo miasa tsony tokony ataonareo ny auditiny mpiasa ampanjakana mba fantarany hoe jusqu'où satria tsika zany andeha akapiasa foana de tsy afaka manao lalana tsy afaka manao zao tsy afaka manao zao tsy afaka manao zao non tsy maintsy ajanona à un moment donné recrutement de ajanona ny recrutement de le olona ondray ame formation izy de mba miodikodina anatin'izay fitsinjaram-pahefana zay gasikara fenisoana pikely amaraparantsika isan'ny taraina ny commune maro am'izao fotoana zao kiaza ny tahirim-bola mpanjakana ny trésor moa zany ny vola tokony rotsaka any amin'izy ireo ny resaka impôt synthétique sy ny impôt de licence inona ny isan'ny ataoko hoe vahaolana arosonao androany mba ahafahan'ireo commune misitraka zay anjara vola tokony hiverina ho azy ireo zay non zako bentanana
misy centime additionnel la taxe professionnelle nampidi-bola io a resaka alcool resaka mpivarotra toka reny sy ny sisa zako miteny hoe ohatra resaka toka resaka cigarette zany a de tsy maninona misy taxe zany satria tokony miaina ny olona misotro toka za so malina de tomobily de misy olona eo ambony tany eo izy de eo de matoro tanatanata vonon'iontra de eo de embouteillage satria izy mamitampony non tsy tsara ampisaina ny vahoaka malagasy ny tanorantsika hoe zany le fiaina raha misotro izy sabotsy la ady tsy mampaniny zany fa andavanandro zao venao mamitampona donc misy problème en santé publique resaka fahasalamam-bahoaka mihitsy ny zavatra ohatran'izany donc zany tsy mampanino io na de atao lafolafo a fa ampidi-bola ho antsika io a de miombokevitra amizay non aloha le commune mba mahazo vola fa matotra amizay rana Ambatovy le comptana be tany Ambatovy farany teo le resaka vola ihany koa kilan'izay misy commune hoe tsy mbola nahazo vola oui io moa zany izy zany rehefa mahita milliard le fitondrana de tadiaviny alaina zay ianao zany résumé ny volan'ny commune na telo mpitondra ndraiky io sy volan'ny commune zavatra taratasy nataony zarony le izy hoe atsaharo aloha mandefa taratasy Ambatovy izy hoe atsaharo aloha ny asahafa le izy atsaharo aloha io resaka vola fanomezana vola nefa lalàna velona azonao zareo zany mamoaka texte ambony lalàna velona mifehany investissement minier io a de misy 6% ho an'ny commune andalovany le mine anatin' zany Tamatavy 2 anatin' zany Moramanga anatin' zany satria Ambatovy resantsika Ambatovy zadiny fa mampiditra 400 millions de dollars amin'ny toe-karena malagasy de anatin' zany 400 millions de dollars zany raha le fanao ny fanjakana zany de lany amin'ny tosika fameno lany amin'ny ceci lany amin'ny cela amin'ny werawer fa avelo zany akany amin'ny commune avelo anao tetezana izy anao lalana izy anao investissement izy ao an-talananao ampiditra rano fisotro madio izy raha vo tsy mandroso ny commune ambanivohitra tsy androso Madagasikara adinoy zany nefa commune ambanivohitra vao maika miempotra ankehitriny de mato ronao raha tsiraka tapitra ny fotoanatsika ora roa sy 20 minutes tsika ny fampiresaka teto a tapitra ny fotoanatsika efa mihoatra artsika zay efa mihoatritsika ny zanao resano resaka rehetrarehetra iveriko fa afaka mbola maneho resaka ihany tsika satria nahazo fantanina raha farany ihany koa izy mirahalahy teo a ny amba fantaniko farany tena politika tena politisiana mihitsy satria efa eniko kely ihany izy teo fa ohatrany tsy tena mivoaka mba tia antany anao am fo tsy miangatra fotsiny de matoronao ratsiraka ono a aminao ve asokajina ho coscotière raha ohatra ka hoe mba manana ambition indray ianareo reto zay candidat avy any amin'ny faritra reto a ianareo mantsy no ataontsika hoe nanosika an'ireo candidat rehetra zany zay nifandimby ka lany filoham-pirenena zany ireo candidat feto ampivoatany a ka zay ny ametraka fantanina hoe coscotière ve raha mba ianareo indray no mangataka fanohanana androany any matoa Roland Ratsiraka no za tsy tia miresaka zavatra ohatran'izany satria tsy nitezaina tamin'izany ary hitanareo ngamba ny ohatra voalazako teo na ny fianakaviako avy any amareniko na avy any am'papako ary dia ny aina foana anatiny ataontsika hoe fitantanana tsy mijery ny fiaviana ary tsy zako adjoint au maire ko ne tamin'iza ben'ny tanàna vaty Antananarivo za tsy mijery an'izany fa io zany tsy any le izy fa entinao le vahoaka ampisenao hoe tia ny lalakombana tia ny fahendrena tia ny ilain'ny firenena ary tia ny manaja sotoavina républicaine ny sotoavina enti-paharazana ary indrindrandrindra ny tsara ho an'ny hoavin'ny taranaka sy faramandimby mandritra ny fotoana maharitra ratsiraka zay ny valitenao ny andrasako mantsy zay fa ratsiraka ao a tiako hoe eny satsia fotsiny ny valitenao satria rehefa mijery ny tantaram-pirenentsika nijeny an'ireo filoha-pirenena fandimby nandritra ny 20 taona teo amin'ny fitantanana firenena zany hoe ny tantana 7 taona ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny tantana 10 taona ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina andeha atao hoe ny tantana 10 taona ny filoha Antetezamita no sady filoha-pirenena ankehitriny Andry Rajoelina ianao izay fantatro fa avy any amin'ny faritra avy any Tomasina ianao a mety hiverina any amin'ny faritra ve ny président de la République de Madagascar après an'ny Ravalomanana Rajaonarimampianina Andry Rajoelina
ho amin'ity fifitianana filopirenena manaraka ty iny saty voatery ono mamaly le teninao eny satria gasikara koa ne manao didijadona koa ndraindray tanao tsy enina tsy le izy satria za tsy efa valiko le izy manko za tsy mieritreritra zavatra ohatran'izany fa za koa zao matsapa ankehitriny hoe rehefa mandeha en ville ko na mamoro le Antananarivo niona zao za tamina syndicaliste niona za tamin'ny asehatra maro Antananarivo de tena hitanareo reny na ny olom-bofidy eto Antananarivo ao zao monsieur toavina zao io izy ankaiky io olom-bofidy Antananarivo izy de izy zany matsapa hoe non tsy ninazy zany tsy fiavinany jerevany hoe Roland Ratsiraka ve avarina non hoe inona le hevitra voizina inona le valeur voizina voilà donc zany aza sotominareo am'zany le olo nareo mpanao gazety koa ne za nanana organe de presse nanana radio za de za miteny am'zareo attention fa miankina am' zavatra teneninareo ny opinion sy ny éducation ny vahoaka nareo zany éduquenareo zany le malagasy am' resaka politique de lasa lina politika le olona tokony éduquenareo zareo am' resaka développement io zay na tonga le kapokapoka adiny firy taloha le ministre en communication ty taloha wa toute la journée à la radio tandremo amin'io ho tsarainy tantara anao ino ozy izy lasa ministre ankehitriny de tsarainy tantara zay mahatonga anah koa mampirisika anareo le valeur tena izy aseho manjary miasahirana le vahoaka atsika lasa mety tsy mahay izy de lasa ifidy izy en fonction an'izany ifidy izy nefa tsy tokony zany le izy fa za aloha mahita amin'ny fotsy miangatra misy volonté be to Antananarivo anova ny tantara Madagasikara ankehitriny zay ihany ny afaka tenena matory Roland Ratsiraka misotranao nanaky nasain'ny fandarana tamin'ity alina ity tokoa ya ninazy ny teniko farany ngambany de efa niteneniko teo ihany izy fa mbola mafisiko ny vahoaka malagasy mila ekipa vaovao hitondra ny firenena mila toetsaina vaovao sy manana fahendrena ry tsinjo lavitra ny noavin'ny firenentsika donc zany mila ekipa idéale ny firenena malagasy na amin'ny teny anglisy ngambany hoe dream team zay zany ilain'ny firenena malagasy amin'ity 2023 ty isarako no namana Yves Richard tamin'ny Cool TV Madagasikara niaraka tamintsika tamin'ity alty mankasitraka indrindra rahalahy isoratsika ihany koa nisy be ihany katsy araka tomanso avy amin'ny ABC Madagasikara ankasitrahana isika rehetra tany atokantrano niaraka taminay hatrany farany tamin'ity alty isorako manokany reto mpanotrona mpanaradia nisy olo mahoaka Roland Ratsiraka filohan'ny MTS ireto tato anaty efitrano Ratsiraka reo ndao tsika itehaka mafy be amarana atsika afandarana Merci beaucoup. D'accord.